Tokolasy tovovavy anterina ny arabo ambambirarintso antsika menakamy izay manaraka amin'ny miara-manonjy eto amin'ny MBS ny Radio Mada amin'izao andro vaovao izao alarobia fa 4 ny volana jolay 2024 izao rahantsika ilay anary noho ny fitantanany sy ny fitahiny ka ahafahantsika miaraka indray ao anatin'ny miara-manonjy eto amin'ny MBS ny Radio Mada isaorana ianao izay manaraka ny fandarana satria dia tena fahafoizan-tena lehibe izany manokana fotoana eo ihany koa ny atao hoe fandaminana maro samihafa na eo aza ny asa mandrara dia tsy ataonareo ambany zavatra mihitsy ny fanarahana ny miara-manonjy eto amin'ny MBS sy ny Radio Mada zava-dehibe izay midika ho fitiavan-tanindrazana izay ary midika hoe olo-mandroso satria dia ny fahafantarana ny vaovao sy ny famakafakana isan-karazany dia mampiteraka fivoarana sy fandrosoana eo amin'ny lafiny maro mihitsy ka dia isaorana isika mianakavy raha-pirenena ny resahany eto raha-rahan'ny malagasy raha-rahantsika menakavy ka dia tsika samytsika ihany ny ity ary ny firenena moa dia hiatrika fotoana goavana efa fantatra amin'ny fomba ofisialy ny datim-pifidianana fifidianana président ny republika dia mifantokany ny sainy maro inona ny azo resahana ao anatin'izany rehetrarehetra zany ary inona ny atao hoe fomba hiatrehana an'izany na ra-tsainy io na ra-pitaovana io na iny io na ra-olona io ahoana daholo zany rehetrarehetra izany ny teknisiana dia isaorantsika namana faly moa zany dia mbola tsy salama izy fa dia mbola tsaboana fa dia mirary fahasalamana ho azysika mangatsika ny andro amin'izao fotoana izao maro ny aretina isan-karazany ka dia tsy ho an'ny faly ihany fa ho an'ny namana rehetra izay tratrany tsy fahasalamana dia maniry fahasalamana ho antsika mianakavy fahasalamana ara-batana fahasalamana ara-tsaina fahasalamana ara-panahy indrindrindrindra zay tena goavana be dia irariana zany mba samy mety daholo sika rehetrarehetra fa namiatrika nyity fiainana ity namana teknisianina izay ao ambadika eo zany tarihan'ny iando dia mavitrika ihany koa mikarakara an'izay teknika izay ka na ny eto amin'ny foibe na ny any amin'ny faritany sy ny faritra rehetra any dia isaorana ihany koa namana rehetra ao amin'ny Radio Mada ao dia miaraka amintsika ihany koa ao amin'ny Radio Mada satria misy nareo manaraka ny Radio Mada misy manaraka ny MBS radio ray ihany zany eo amin'ny resaka miara-manonjy ka dia isaorantsika ihany koa ny namana ao amin'ny Radio Mada zany any faravohitra ankoatran'izay rehetrarehetra izay nefa mirary fahasalamantsika ho an'ny salama dia misy ihany koa ireo donam-pahoriana any rehetra any dia mirary fiononana feno ihany koa ho an'ireo izay donam-pahoriana na moy havana na moy namana akaiky na moy fianakaviana anisan'izany zao dia mampahery ny fianakaviany bana iza moa bana dia teratany malagasy izy mbola tanora vao eritreny vao 4 taona ary nodimandry izy any Paris any Frantsa dia tamin'ny farany herinandro teo izy nodimandry any Paris zany fa dia ny tany moa zany dia tsy misy havana mihitsy bana tsisy fianakaviana tsisy olom-pady tsisy nina fa dia namana moa zany no misy ka dia ny namany akaiky no mikarakara ny fampidiana ny nofo mangatsika ny bana zany avy any Paris makatia Madagasikara ka dia ny zanaky Andriamatoa Ramotarsona aleloia zay hiakatra eo rehefa avy eo anao miara-manonja miaraka amintsika miaraka amin'ny namana Faniry Razafimanantany Andriamatoa Ramotarsona aleloia ny zanaky Andriamatoa Ramotarsona no mikarakara ny fampidiana ny nofo mangatsika amin'ny bana zany atia tanindrazana any tany fotsy no misy ny fiaviany bana ka dia ao anatiny zany ny fikarakarana rehetrarehetra izany fa dia tsy siavana izy ity namana bana ty vao tanora vao eritreny vao 4 taona ary informaticien zany namana izany mbola tanora zany 4 taona fa dia miasa any Paris moa izy zany taloha izy niasa tao amin'ny Telma fa io moa tsy maintsy jerena zay mampetipety dia tsy ao amin'ny Telma ntsony izy fa lasa any Paris ary ny teknisianina ohatran'izany ny olona manam-pahaizana ohatran'izany ny tena tadiavin'ny vahiny tompoko tadiavin'ny ireo vahiny ireo ary malagasy betsaka ny mahay betsaka ny manana ny maha izy azy fa noho ny atao hoe toe-javatra maro samihafa izay iarahantsika mahita eto amin'ny firenena dia ny vahiny no tena hoe mitaty
ny vahiny no mitaty zay mihitsy le tena malagasy, ny vahiny no mitaty andreo manampahaizana malagasy ka de io tsisy fanomezantsiny io tanora ihany keo mbola ao anatin'ny fanontahana rano mbola misandratra izy mbola mikarakara tsara ny hoe atrehana ny fiainana rehetrarehetra ao dia ataona moa fa zay ilay fandaharan'ilay nahary izy mame de izy ihany keo no maka zany ka dia zay zany momba ny bana dia efa mikarakara moa zany ny araka nambara teo zanak'Andriamatora Motarsona Aleloia no mikarakara ny razana ny taratasy tsy mora manao an'izany ny fikarakarana hoe fampidiana razana aty an-tany razana ny sasany ara mba te hody aty an-tany razana fa noho ny antony maro samy hafa dia tsy maintsy alevina any de rehefa tonga zay mapety azy dia alefa aty an-tany razana indray ao ny hoe avadika lavenina sy ny sisa azo atao daholo zany rehetrarehetra zany fa dia izay aloha zany ny momba an'iny de mirary fampiononana feno zany ho an'ny bana zay nodimandro isika tany a Paris informaticien izy ary vao tanora vao eritreriny 20 ao taona any tany fotsy no fiaviany zany dia fa ny Paris zany dia tonga dia Madagasikara dia hiazo ny tany fotsy zay ny momba an'iny tsy maintsy nyresana fa trangan-javatra daholo zany rehetrarehetra zany afaka minitra vitsy io dia namana faniry no hiakatra eto dia hiaraka izy amin'Andriamatora Motarsona Aleloia ny anjarako aloha zany dia manao ny fanokafana ary mitondra akapobeny ny endrikendriky ny fandarana izany inona moa fa dia ity resaka fiomanana ny fifidianana ity no tena resaka amin'izao fotoana izao ary isika moa eto Madagasikara no akaiky vilany feno arina amin'izy io fa ny iraisam-pirenena ihany koa dia manaraka akaiky an'io satria Madagasikara dia ao anatin'ny sehatra raisam-pirenena misy ny rafitra izay misy amin'ny Madagasikara satria samy manana ny rafitra isamparitra mantsy ny firenena eto ambonin'ny tany raha tsy resaka fa tsy Afrika tsika de misy an'izany CEDEAO zany any avarabaratra ny vomboany avarabaratra afrikana no misy ny CEDEAO Madagasikara indray aty atsimo aty atsimo atsinanana aty de misy ny SADC de ao anatin'io zany tsika dia misy ny vondrona afrikana de miakatra de any amin'ny firenena mikambana no faratapony indrindra raha amin'izay resaka rafitra zay ka raha no fifidianantsika dia ny SADC aloha zany ny rafitra akaiky efa mahazatra antsika zany eto Madagasikara ny SADC amin'izao fotoana izao dia inona no ataony eto anao hoe consultation mijery ny fandehan-javatra rehetrarehetra manoloana nyity fiatrehana fifidianana ity manahoana amin'ny malagasy miatrika an'izany ahoana ny atoko politika ahoana ny société civile ahoana ny fikarakarana ny resaka teknika sy ny rehetrarehetra ny dikan'izay zany hoe marina fa isika ny hoe akaiky vilany feno arina fa na izany atsika tsy afaka anao ganagana amin'ny sasaloha eto ka hoe zao no tena izy zao ny itiavanay anazy indrindrindrindra hoe li itiavan'ny sasany azy amin'izay mety hoe mampetipety azy ka de hoe sao de misy meritreritra any hoe atao fotsiny le fifidianana de zay mampety ny atokoko no atao eo ny fikarakarana sy ny sisa fa ny hafa zany dia ary amin'ny sisiny ariva endrika ivelany fotsiny fa ny ambadimbadika any efa misy zavatra tsy mety tsy ihany le izy ary ny iraisam-pirenena de manaraka nio so matsy ny sasany meritreritra hoe fifidianana no atao raha ohatra hoe lalao baolina kitra zany de fa anazy ny arbitre central anazy ny arbitre de tous anazy ny arbitre any VAR anazy ny commissaire matsaky inona ntsony dikan'izany inona ntsony dikan'izany fa de fa matsa komberaka zay le filaza azy amin'ny baolina de lasa komberaka tamin'ny baolina efa nisy an'izany tamin'ny mondial efa nisy an'izany ka ialana amin'izany de tsy maintsy apetraka amin'ny fefy zay mahatonga ny société civile zao raha jerentsika ny fizotran'ny raharaha ny akamaroany société civile de miteniny amin'ny hoe amafiso raha ohatra misy ny fanampiana dia apio ny any amin'ny sehatra fanaraha-maso apio ny any amin'ny sehatra fanaraha-maso hoe tena sy ametrahana ny hoe fefy ny arofanina ny balizy isan-karazany mba tsy hahafahan'ny ratsy manjaka sy tsy hahafahan'ny mialatra sy amin'ny endriny maro amin'n'ity hiatrehana ny fifidianana ity
ny atoko politika eo ny atoko politika ny atoko politika moa zany misy an'le hoe eo amin'ny fitondrana manohana amin'ny fitondrana iny le sibika be anankiray dia ao indray ny mpanohatra misy atoko politika maro koa amin'ny mpanohatra misy any aloha ny neutre zany hoe eo anelanelana eo sady tsy manohana izy tsy miaraka amin'ny fitondrana izy no tsy miaraka amin'ny mpanohatra zay maha-demokrasia ny demokrasia tsy olan'zany tsy olan'zany fa raha jerenao zany amin'ny ankapobeny aloha ny fanoherana ny tena mahery vaika amin'izao fotoana zao nahoana moa ny tsy ahery vaika amin'ny fanoherana le fanoherana sao de eritreritra ny sasany hoe maneho hevitra eny amin'ny arabe tsy any tsy zay fotsiny fa ny fanoherana eo amin'ny lafiny hevitra tena mahery vaika amin'izao fotoana izao makarary ny andohan'ny sasatsasany ihany moa le hoe mamoaka taremarika zany dia milazany amin'ny hoe zao ny code de popularité any ihany zao ny tahany fahantrany marary mihitsy ny andohan'ny sasany raha vao resahany zay de aingana mihitsy ny tena diso zany ka io samy mana ny masony ka io samy mana ny fomba fijeriny sy samy mana ny fomba fiainana ka miteny ny olona hoe sarotra ny fiainana miteny ny olona hoe tena tsy zaka-tsony ty vidim-piainany ity dia sarotra ho an'ny tsy miaina an'izany no mahatsapa an'izany raha io zao raha misy manambana any hoe 800 ny frais efa miteny zay fa raha mbola am'to zao 800 any amin'ny volana frena taxi be de lesa rambabem-bahoaka tonga de mikropaka mitsangam-bolo mihitsy mitsangana daholo zay karazam-bolo amin'ny tenany eo angamba mitena hoe mitsangam-bolo hoe ahoana no atrehana an'izany zay dimy mianaka de 700 aller retour de ohatriny zay de atao x5 zay de raha mbola mifindra bus indroa ny tsirairay aminay dimy mianaka de iny le x5 mbola atao x5 indray aiza ny iainana amin'izany fa lay tsy miaina n'le izy fa le atao hoe mety ny fivelomana satria izy vao mivoaka ny trano de tomobile de anina de ohatran'izay ny sasany mbola miaraka amin'ny garde d'accord sy ny sisa nefa ny Norvège zao isika ny ministra mandeha bisikileta mandeha miasa tsisy atahorana mihitsy tsisy manendaka zany hoe iny ministra de hoe mandeha bisikileta raha ty amintsika zany de hoe fa inona efa olona inona ary zany ohatry ny hafahafa be tsika indray ny gaga fa ny andafy zany tsy problema zay le tiatsika ho tenenina ao anatin'le izy ka rehefa tsy miaina an'le olana ianao de aminao zany mety daholy ilay izy ahoana moa ny atsapan'ny sasany zany hoe tena fahoriana mandeha taxi be zany raha ny atao Antananarivo strapotin hazo kely ohatran'iny nipetrahana voafakimaly mihitsy zay ny tenanay nandeha taxi be mipetrahana tonga de tapaka le izy akinareo ngeza loatra ko zany lay malagasy zany ka raha hoe hiatrika fifidianana zany dia eo le hoe fanaraha-maso tena mila maximum mihitsy amin'ity ary zay ny tenen'ny candidat président Marc Ravalomanana hoe mila mailo ary mila sa eo amin'izay le fanaraha-maso amin'ny atsipirian'izay hatrany amin'ny fokotany rehetrarehetra any ny tena hoe mot d'ordre zany hoe teny tena hoe ifatohana zany sy aingana sy fikirana amin'ity fifidianana ity raha miresaka fanaraha-maso de ny hoe ny tsy hahafahan'ny ratsy sy tsy hahafahan'ny alatra mahazo sehatra ao anatin'io fifidiana io fa tena rao maso amin'ny atsipria mihitsy tena raha maso hafany tamin'ny 2018 zay ne ny finosin'in'le teny iny le ny tenin'ny candidat président Marc Ravalomanana iny eo aloha amin'ny hoe izy tenany zany fa misy mesazy iny misy afatra mafonja iny ho an'ny rehetrarehetra hoe afany tamin'ny 2018 inona ny finosin'izay le tamin'ny 2018 zany de hoe atao ny fifidianana de nandeha de misy ny tsikera misy ny fitarainana nisy doublon nisy karapanondro rosoke nisy karapanondro miparitaka atao ambany tetezan'ny tanjombato hoe nisy lisy mpifidianana ny dadanay sy mamanay efa maty mbola ao anaty lisy mpifidianana eny daholo ane zany eny daholo zany fa tonga moa de nilatsaka le avareo azo raisina fa tsy mitombona zao tsy feny tsara ny tsy manaraka ny lalàna ny nametrahana fitoriana nefa fitoriana bobaka be ny tao de hoe no ny jerena ny tombontsoa amin'ny firenena zao ve tsika mbola ikorotana indray zao ve tsika zao fa de zay zany zay ny tamin'ny 2018 satria misy andraikitry ny olom-pirenena ihany keo tao anatin'ireny le hoe mety hoe tsy taitra mety hoe misy olona olom-pirenena misy fa tsy mivaky loha zay mihitsy le izy zay sahirana amin'ny fiatrehana ny fiainana mety hoe
raha mpanao politika zany ny tamin'ny 2018 fifidianana président république io de vokatray de nahazovahana ary mipikelika sy nandihy mihitsy ilay nitadeny zany satria zara ny sasany ara nisy an'izay ataovy amin'ny fanaovana azy amin'izay ozy de io izy io me mahantrotsika miletika de zay le tsy zakany sasany de mamoaka taremarika hoe tsy mariny zany fa tsika neny tahafantrara tsy nietsika mankatsa makary fomba fijeriny zany samy mana masony io fa mifantatra ny malagasy aloha de hoe miena ny zavatra ao anaty arony rehefa mandeha mony izy rehefa mandeha metsena zay mifantatra ny malagasy ny BDB fa neny sasany amin'ny tombo raha misy ane matinona de misy koa maty voky so de adinitsika zany misy ny maty voky ka zay le izy ka raha hoe resa-pifidianana zay zany dia atao io zay aloha raha ny ofisialy ny lalam-panorenana ny arahantsika sy ny hoe efa namoaka daty ofisialy zany ny gouvernemanta de hoe amin'ny 9 novembre mifankahita eto fa ny fanaraha-maso melohan'izay tsy maintsy misy ny fiomanana ny atoko politika amiomana ny candidat sy mipanohana azy amiomana candidat président Marc Ravalomanana aloha zany de efa mazava rotsaka izy de efa mietsika daholy zay ne izy mietsika daholy fa ao anatin'izany ny aty ivelana aty mitsikilona ataony inona no ataon'ireo reraka eo nareo fa ity lasy ary anao aho izy ny candidat président Marc Ravalomanana anao rehefa zay de zay satria tsy zaka itsony ity fahorin'ny malagasy ity lizy ane raha hoe resantsika indray zany ny atao amin'ny eo amin'ny tontolony fitondrany mariny hoe isan'ny fifidianana fa manoloana ny zavatra mihitsy isan-kerinandro zao ve rangahy isan-kerinandro de misy problema potra foana le resaka jiramo zany efa tsy resahana tsony iny aloha fa iny zany efa sakafo isanandro iny hoe tapaka de mirehatra de ohatr'izany de efa zatra ny olona nefa le dikan'le hoe zatra iny amin'ny fifidianana mifankahita ary tsy vitany amin'ny fifidianana mifankahita fa misy fandraisana andraikitra ao ahafahanao zany ampanjaka n'lay fifidianana madio sy mangarahara madio ny olona tsy mila an'izany fifidianana maloto zany so de hoe ohatran'ny zordirany Tananarivo de hoe io le tanàna de hoe io ohatrany efa mahazatra tsy hoe ohatrany fa efa lasa mizatra le mahita an'le zordira ny voangongo ary zay alehanao rehetra ny voangongo ny zordira ka tsy atao ohatran'izany ty fifidianana ty fa fifidianana madio raha mbola sina fanampiny ary reviteny de hoe fifidianana madio mangatsakatsaka fiteny malagasy zany fifidianana madio mangatsakatsaka madio mangatsakatsaka zay ny fifidianana tadiavin'ny malagasy eo ny resaka mbola eo aloha ny sondage hoe ahoana zany mety fironana sy ny sisa mitsoka makay zany rivotra zay mantsy mamay atsika fa mba ahitana tsara hoe mitsoka makay zany rivotra mba ahitana tsara hoe ahoana ny safidy miantefaiza ny safidy ny malagasy mananjo ifidy manoloana an'izao fahoriana mianjady amin'ny firenena zao miantefany amin'iza de ny olona tsirairay no misaina fa aza terena izy ny fanazavana no atao ny raharaha eto Madagasikara miaraka amin'ny proof le proof ane tsy de mila hoe proof be inona itsony raha hoe fiainan'ny malagasy am'izao be de be ny proof milaza hoe tena tsy lasa ny fandehanany raharaha zany eto amin'ity firenena ity zany am'izao fotoana izao dia eo moa zany efa tsika ho azy hoe efa atao anaty fandarana ho an'izay mahafantatra ny numero aza miantso satria tsy handray mihitsy ny tenanay satria atao anaty fandarana dia efa fantatra le olona mbola misy any sasany moa mbola miantso any atahoana moa zany fa mety adinodino le izy fa zay le fandehanan-draharaha de tonga ary ny sadeka zay rafitra isaparitra aty Afrika zay misy any Madagasikara anao consultation ijery ny kipitsipitsony isan-karazany
tsy hoe resaka hoe sasamaitsy tonga ty ny sadika de hoe iza ny kandida izavony mety latsaka zany eo ihany fa le fikarakarana an'le izy no jerevany sadika ao anatiny ity raharaha ity zany de manao ny andraikiny ry zareo tsy voasoany ny sadika ny tonga eto sahatra efa mahazatra zany fa isika malagasy aloha no tompon-draharaha de itsika zany zao rehefa tena vakina ny resaka de fampiandry tsy hoe fampiandro hoe amin'ny lafiny hoe iady akory na ohatrany tsy izay fa ny fampiandry tena hoe fihetsikanana ahoana amin'le fikarakarana fifidianana io zany fihetsika reto ahoana dia ny fiarahamonimpirenena manoloana an'izay rehetrarehetra zay de manao ny asany ihany keo izy ary reo zany mila ampiana mafy reo tia miara-manotsy ity misy mandika amin'ny teny vahiny ity ary enony zareo sehatra raisam-pirenena sy izay fikambahana na eto toerana na nivelany ihany tia miara-manonja ny MBS radio Madady misy mandika amin'ny teny frantsay ty misy mandika amin'ny teny anglais ty misy mandika amin'ny teny sinoa ty misy mandika amin'ny teny allemand ty ka eo amin'le fanaraha-maso zany ao tena mila ampiana tosika be mba tsy hahafahan'ny ratsy manjaka raha ohatra ane zany tsika tsy te hiaina te hiala amin'ny resaka hoe problema aoriana amin'ny fifidianana de ny fisorohana no atao mafy lojika be zany ny fisorohana le fisorohana tsy vita ny tenitenenina fotsiny fa tsika malagasy aloha no tompona andraikitra voalohany indrindra mba hahafahan'izay fisorohan'izay manjaka aoa mila misoroka dina natao hoe misoroka de apetraka daholy ny fiarovana rehetrarehetra tsy hahafahan'ny ratsy manjaka misy ane spesialista amin'ny alatra misy tena hoe spesialista amin'ny alatra le alatra tsy resaka hoe ao am'biro fantatsaham-bato de hoe zao ny rezultat teto de ovana de hoe eo de hoe rehefa tonga ary amin'ny 5 kilometra anary de misy manova tsy zany ihany natao hoe alatra fa ny anisan'ny atao hoe alatra ty amin'ny fiomanana ty any amin'ny lisym-pifidianana de efa ahafahan'ny mpangalatra miasa any amin'ny lisym-pifidianana io mantsy ny lakle io mifototra eo zay mahatonga ny fanentanana tamin'ireny fotoan'ireny hoe arao maso ataovy zay ao anaty lisym-pifidianana anao satria ataondry zalahy ny fanaovana azy io rehefa tsy araky ny tokony ho izy ny ao zany de samia manana nle hoe tena hoe fahasarotam-piaro fa raha ny olona tsirairay tompoko ny tena saro-piaro amin'io zavatra io marina hoe ny ratsy tsy kely lalana fa sahirana ny ratsy amin'izay fotoan'izay fa ilay mety hoe tsy de sarotiny milamindama tsy de tsy saro-piaro amin'ny tontolon'ny raharam-pirenena de iny no ararotan'ny sasany ery Ananinario iny tsy adala akory ny malagasy tsy hafantatra an'izany hoe endrikendrika alatra sy ny rehetrarehetra any firy taona nanaovana fifidianana teto firy taona efa asa fanimpiriny ty raha hoe fifidianana filoha-pirenena de efa izy koa ny fifidianana be ny tanàna fifidianana député any amin'ny propaganda fanenjana tena farina mihitsy ny feo an'ny sasany fa zany mbola resaka afo zany fa ao anatin'le fikarakarana an'io le fikarakarana an'io so ndray misasany miteny hoe aka le sadeka ane manana kandida so ka ny sadeka tsy manana kandida ny fiangonana tsy manana kandida ny société civile tsy manana kandida fa ny andraikiny no ataony de misy ny tsy mahataty reo le nitenitenenreo ny fiangonana mandray andraikitra ny société civile mandray andraikitra ny rafitra isam-paritra ty Afrika mandray andraikitra sisa misy ny tsy mahazaka an'izay de hoe reo koa miditra amin'ny tsy tokony hidirana ahoana izy ny tsy hiditra raha-pireneny ty tsy maintsy miditra ny société civile raha tena misy raha miteny marina miteniny hoe zavatra tena hoe mahitsy de efa lazain'ny sasany hoe tena pomban'ny kandida Ravalomanana reo fangazany le izy diso be am'izao 324 zao ve de mbola misy manana fisainana an'izany ihany samy manao ny andraikiny dia vita zay fotsiny
ka iny zany no fanamariana atao. Ny remidemma zao manao ny andraiky nizy amin'ny maha hoe vondrona toko politika ny rodobe ny mpanohitra amin'ny demokrasia eto Madagasikara. Tsara io anarana io, rodobe ny mpanohatra, de tsy hoe manohatra fatahany fotsiny ho an'ny demokrasia eto Madagasikara. Le demokrasia tena mokle. Ao zao misy fionana any amin'ny espace de rany zao marainy zao, ny remidemma zany mampiantso tsara ny fampiresahana. Akoatran'ny remidemma misy sehatra maro isan-karazany amin'ny tontolo politika mba miresaka hoe ahoana ny ty fandehantsika, ty ne rahantsika menakavy ihany ty resam-pifidianany ty, raha isan'ny problema antsika menakavy ihany ny fanjevo eto, de iza ny fafankihoany rehefa avy eo, ka ialana am'izay. Zany no antony itya hoe fionana etsy, fionana ero ity. Ny seni moa zany efa nampiantso, ny FFKM reny efa nampiantso, vangaikaingana zao ny FFKM manana nampiantso hoe fampitondra fanjakana nga tonga tao. Tsy tao izy, tsy tao ny eo anivon'ny mpitondra fa mpanohatra tao. Tam'le fampiatson'ny FFKM le faraparany teo iny kely izy nendrareo moa misy an'le hoe andromaso FFKM ao anatin'ny fanaraha-maso daholo zany rehetrarehetra zany. Ka io de tsotra mifandeha rehefa tena miara-mientana daholo ary samy resy ratra. Io tsisy resaka mihitsy hoe momba ny anina na momba amin'ny anina, eo am'izay le fikarakarahany. Fa rehefa hoe samy miara-mientana hoe tena anao andromaso, ny FFKM moa nataony mihitsy hoe andromaso FFKM. Teny mavesatra zany, manana ny lanjany zany, andromaso. Dikan'izao ifampiambina eto, atao andromaso mihitsy. Tena tonga de arao amin'ny atsipiriamy mihitsy mba tsy ahafahany izay mieritreritra fanodikodina an'io. Aty alohan'ny fifidianana zany zao tsika. De ahoana zany ny seny? Araha-maso ka, araha-maso, tsy isy mifampatokontsony zao raha miresam-pifidianana satria be loatra zay fanodikodonana isan-karazany zay. Misy mantsy mieritreritra hoe reo malagasy reo tsy mahay lalàna. Tsy mahay lalàna reo malagasy le sarambabem-bahoaka reo, ka inona moa ny vakian-doha amin'izany fa dia tsika mahay, tsika an'izao. Ka le fahaizana iny mba ampiasaina mba ho amin'ny tombotsoa amin'ny be sy ny maro fa tsy amin'ny tombotsoan'ny tena. Lalàna. Ao ny resaka nationalité io sy ny sisa lalàna artikla zao. De zay le manahirana. Fa ny fahefana tompoko dia an'ny vahoaka malagasy ny fahefana. Miverina any amin'ny malagasy, any amin'ny vahoaka malagasy ny fahefana. Asa firy andro sisa ny ataperan'ny fitaom-piasan'ny Andry Rajoelina amin'ny maha-filoham-pirenena azy. Raha mbola ilatsaka izy zany tsy maintsy mametra-pialana. De zao misy ny sommet any ivelany, misy le fionan'ny Rosia sy Afrika any Saint-Pétersbourg izy teo. Russie dia ny tombontsoa ny tadiaviny amin'io. Fa ny filoham-pirenena malagasy tsy nakany, fa lasa nakany Tanzania. Ny ministra ny raharaham-bahiny sy ny président Sénat no nalefany any Russie zany, solitena amin'ny malagasy amin'le hoe Russie Afrika. Asa ahoana? Ny aty Tanzania hoe tena important noho ny any Russie sa ny any Russie ny important noho ny aty Tanzania? Inona moa leo Tanzania? Leo Tanzania le hoe sommet sur le développement du capital humain. Le tena maha olona mihitsy zany, de hoe inona no atao amin'izany, de hoe fifanakalozana, fampiresahana eo amin'ireo chef d'État aty Afrika momba an'izany hoe capital humain zany. Raha ny capital humain hoe maha olona ny tena maha olona tompoko nisam-pirenena dia mahafantatra an'izany. Sa hoe tsika hianatra lesona amin'ny afrikanina indray, sa hoe inona no teneniny filoha malagasy any amin'ity le hoe fivoriana ity. Satria izay mantsy ny teneniny ato hoe permet des échanges approfondis sur les questions liées au développement du capital humain. Échange zany fifanakalozana approfondi, tena hoe lalina de lalina eo amin'ireo samy filoha. Ka ny antsika ty efa ho tapitra ny fitaom-piasany. De ahoana zany? Inona zany mba hanontanian'ny afrikanina ny aty Madagasikara nefa ny tena le maha olona zay mihitsy ny tena tsy ao raha ny eto amintsika. Ny sakafo, ny fahasalamana, trano fonenana, ny fitafiana. Zao ne ny tena misy hoe zara raha mitafy, so ihany rehefa misy friperie
any fripery mbola misy akanjona 500 mahazo fa le 500 ary fampitadiavana mba tsy mibridana sisa le malagasy mandeny amin'ny arabe fa zara raha mitafy ny sasany ary betsaka zara raha mitafy sisa zany ny atao hoe capital humain ny sakafo hoanina ahoana ny kere any amin'ny faritra atsimo tsy ny any atsimo ihany ny kere fa efa mihitatra ny tsy fampitsakafo raha jerena afa-tsy ny eto Antananarivo fotsiny efa tsy mihinana ny telo isan'andro tsony fa zara raha mihinan-kinapona ny akamarony ka zay le izy dia iny moa zany a tsy maintsy resana satria mila fatatsika zany problema daholo zany rehetrarehetra zany zao misy teratany 7 teratany malagasy ndroany mahore tafariny androandro teo ndroany misy avion manokana mihitsy nandefasana anao de aterira tany Anosy Be mamenatra zany mamenatra fa zao maninona le malagasy miala ny tanyrazana efa nresahantsika io ka miditra tsokosoko tsy ara-dalàna any Mayotte no ny tsy zatra atao tsony eto amin'ny firenena kivy izy kivy leo tofoka de lasa miditra tsokosoko manao ny tsy fanao misy moa ny fiantson'ny mahore azy hoe opération Wambusu teny mahore zany teny créole zany zany teny Wambusu dika zany opération Wambusu de tsy misy atakandro tsy misy indra fo fa lasa mody roan'ny olona ny teratany malagasy satria tsy mahatamana intsony eto amin'ilay tsona hoe tany navelan'ny razana na tany razana eny zany na be zany dinona mba fihetseham-pony zany zao mba fandraisan'ny eo fitondrana an'izany tsy le olona androana no hoe reny koa tena mandendefa tany fa inona ny antony mahatonga an'le olona hiala ny tany razany makatsy Mayotte de tonga any de roan'ny olona miverina manala baraka zany ka tsotra zany ny am'tina anazy tsy hoe akaiky amin'ny fifidianana fa fidianana ho avy eo fa ho an'ny ianao zany hoe tompona andraikitra rehefa tsy mety le izy rehefa tsy zakanao le izy dia mametra fialana zay no atao hoe fahendrena fa tsy hoe mbola hitakokokoko ao efa tsy mety zao na inona andraikitra sahana na inona io tsy resaka hoe minisy ministera ihany hoe ministra no concerné am'izany hoe tale an'izao na tale an'izao fa rehefa tsy mety le izy rehefa tsy vitanao le izy aza miandry esorina fa zay le hoe fahatsapahan-tena tonga de mela de milamina ianao am'izay mba manao voatra amin'ny makisal tsy tonga de tena hoe za tsy hanao tsony fa vitaiko aloha ty de za tsy hanao tsony ok'izay na nisy pression tao na tsisy pression tao de ozy makisal président Sénégal zany hoan'izay tsy malala za tsy hanao tsony ho an'ny tombontsoan'ny firenena satria hitany hoe tsy ho vitany tsony le izy zay ny tokony atao fa tsy eo mbola mitokizihatra eo efa tsy mety le izy de mbola eo ihany nefa efa tsy mety ny olona tsy fahafanikioany ihany ary le tsy faiza mitantana ny metraika any avoaka malagasy zay zany le isika dia arabaitsika namana faniry raha zafy manantany misy tonton mota moa mbola niketriketrika atao ambadika atao fa de omenandrareo am'izay ary ny sehatra amin'ny fanohizana ny fandarana ka dia miaraba ny namana faniry miaraba ny tonton mota ihany keo ndao ary sady miaraba andrina no misaotra andrina dia ny teknisianina miaraka amintsika iando Razafinarivo miaraka amin'ny Onja ao ambadika ao ny namana rehetra mpiara-miasa ary Razankla Radany any ambony any ny mpanao gazety mely patrana rehetra zay manao ny asa zay fanangonana ny vaovao fandrakofana ny vaovao eo amin'ny sehatra nasionaly dia rabaitsika sady isaorantsika zany akoatray dia ny namana mpiara-miasa amin'ny radio Madà reo tsy haintsika ny manadino reo satria tena mpiara-manonja antsika ao amin'ny radio zato teboka 8 dia arabaina ianareo telo mianadahy sady anaovana koko manokana amin'ny akabeany ny fandarantsika dia hitantara iresaka ny vaovao zay verina fa misongadina amin'ity androany ity sy nandritra 7 zay fa hitondra lafim-panadihadiana mikasika indrindra ny tontolo ny arena kibony tany sy ny resaka mandeha am'izao fotoan'izao ny tenako sy tonton mota miaraka amintsika iresaka ihany koa ny zava-misy eo amin'ny sehatra nasionaly sy sehatra iraisam-pirenena ary mazava ho azy tsy haintsika ny tsy resaka ny zava-misy ara-politika eto Madagasikara
tatahak'izay sy totoy izay ny endriky ny fandarana zay erahantsika am'izao maraina izao fa ety ampiandohana aloha zany dia miaraba reo malagasy any ampitan-dranomasina zay nanatanteraka fionana zay tamin'ny fiandohan'ny herinandro iny marobe izy ireo avy amina entité maro samihafa ary misy kandida zay efa nirotsaka fidina ho filoham-pirenena tamin'ny taona 2024 eo ihany koa ny antoko politika akoatry ny antoko politika tiako Madagasikara misy ihany koa fikambanana maro samihafa zay nanatanteraka fionana voalohany tany ampitan-dranomasina tany tamin'ny la Frantsa zany ny amin'ny ahoana no anjara biriky anoanana ny zany filoha Marc Ravalomanina izany manoloana ny zay fandraisany andraikitra ho kandida ho filoham-pirenena ny fifidianana 2024 izay de zany rehetrarehetra izany no hanaovantsika ho isika ny fakahirezana ho azy ireo zay nanatanteraka fivoriana tamin'ny fiandohan'ity herinandro ity marobe izy ireo ary izay hoe marobe resahantsika izay de avy amina vondrona antoko samihafa sy fikambanana samihafa mbola ho tateritsika ny araky ny hazona sy fivoarany vaovao ny zava-misy am'izay hoe fandraisana anjara ary tatsoroka lehibe hoentin'ireo malagasy any ampitan-dranomasina am'izay fanohanina ny filoha Marc Ravalomanina zay ka hivondronan'izy ireo anatin'izay hoe vondrona lehibe anankiray zay ho tateritsika tsy ho ela ho isika ny mikasika izany fa ataoko fampidirana zany sady ankahirezana an'ireo malagasy zay any ampitan-dranomasina matsiaro mandrakariva ty tandrazan'ity ka tsy mamela irery atsika aty atoerana zany manoloana an'izao ady sy tolona atria atsika izao ny namana ihany koa de arabaitsika ny any Antala satria efa mietsiketsika mafy ny any Antala am'izao fotoana izao manatanteraka fivoriana ny am'izay fametrahana ny komity mpanohana ny Marc Ravalomanina izay ny any Toamasina dia fantatra fa nanatanteraka ihany koa fivoriana tamin'ny omaly iny ary dia misokatra ho an'ny vondrona sy hery rehetra zany ary ho ampahafantarina ny fotoana rehetra zay mahamety azy saika manerina Madagasikara zay fionana izay sy zay fifanantonana samihafa izay de eny ara na ny eto Antananarivo de efa hisatatra amin'ny fametrahana QG mihitsy na carte générale ny komity mpanohana Marc Ravalomanina am'ty androany ty de distrikana Tsimorana aloha zany nefa vonombonina dia eny faritra bypass eny no anatanterahana azy hoentina izay fivoarany vaovao zay ho an'ny fandarantsika rapitso fa de efa mampiomana zany fa de efa QG na quartier général mihitsy no sokafany zany mpanohana ny filoha Marc Ravalomanina zany eny amin'ny distrikana Tsimorano no anatanterahana zany androany ariva zany ny vondrokery samihafa mihitsy no mietsiketsika anatin'izay hoe tena hikaroana an'izay hanavotana Madagasikara izay de efa manana an'izay hoe foto-kevitra lala tokan'izay ny amin'ny hoe ndao hametsaka ny ray aman-dreny Marc Ravalomanina zay vokitraikefa ary nandalo sedra maro ary efa nanana an'izay hoe programma sy tetikasa lehibe zay nentina nampandrosoana ny firenena tao anatin'ny fotoana ny tantanany ary na tsy tao anatin'ny fotoana ny tantanany aza de efa nahita ny zava-misy nakalesona ihany ko ary nandray resosikevitra marobe avy eto atoerana sy avy any ivelany de narafitra indray ho tohizan'lay Madagasikara action plan teo aloha na Madagasikara amperinasa teo aloha misy fitohizana zay le hoe map plus dia ireny rehetrarehetra eny zany maharesy lahatra ny maro isika moa zany araky ny nambarako mandrakariva ny atao hoe fifidianana mialoha mandritra ary ao arina ka izao hetsika rehetra atao zao zany dia mialoha ny fifidianana ho fanomanana zany ara-moraly ho fanomanana ara-batana ho fanomanana ara-materialy ho fanomanana ihany koa ara-tsaina sy indrindrandrindra lay olombelona zay tena hiatrika an'izany fifidianana zany de zay no anton'izao hoe fietsehana samihafa ho an'ny mpanohana an'Andriamatoa Marc Ravalomanina izao de arabaina zany isika rehetra any amin'ny toerana zay misy atsika satria marobe de marobe hoy no mietsiketsika tsy adeniko manokany mananara satria mananara ihany koa de ny antsony amin'ny hoe zay aty koa efa nanao zay mety ary efa acte de commune mihitsy am'izao fotoana izao mametraka an'izay rafitra ho an'ny fanohanana ny filoha Marc Ravalomanina izay ka de arabaina ny fahaiza-mandamina no entina miady ary ny fahavononana dia aseho hita maso hitany rehetra mba ahafahana zany miara misinkomponitra soroka miara milanja
tongotra miara mamindra ao anatin'izany zavatra tiatsika resahana rehetra zany satria efa samy tapakevitra ny rehetra fa ny vahaolana dia any amin'ny filoha marika ravalomanana zany lakle ary zay moa le hira ny resahako hoe mitondra fanafody hoy izy le hira zay ny fahitako anao de zay mihitsy le izy tena mila mpanasitrana mila fanafody ny fiainan'ny firenena am'izao fotoana zao ary Madagasikara sy ny malagasy mihitsy no mitady izany. Etona ihany koa zany de efa anaovantsika sahady izay fisaorana meloa zany ireo rehetra andamany programany ihany koa amin'ny faran'ny herinandro marobe ny any aloatra mangoro, ny any vatovavy sy fitovinany, ny any betsiboka, ny any anosy, faritra zany resahako rehetrarehetra izany de efa manomanomana ihany koa ny programan'asa samihafa ho an'izay fitetezana an'ireo distrika sy ireo commune ireo zany de fa arabainy sika arabaina am'izay fiomanan'izay. Ny vaovao aloha zany de andrasana ihany koa ny vokatry ny fionana eny amin'ny espace dera eny tsy adany eny satria dia naka andraikitra zany ny rodibe ny mpanohatra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara nanao fanasana ireo vondrona antoko politika sy ireo fikambanana zay miaina sy miadevitra politika eto amin'ny firenena mba hifanakalo hevitra ny amin'ny hoe ahoana ny azona fifidianana madio, ahoana ny azona fifidianana milamina, ahoana ny azona mametraka an'izany fifidianana tena itokisany rehetra izany dia naka an'izay inisiativa izay ny teo anivon'ny RMDM ka nanasa ny antoko rehetra tsy nanavahany io na ho an'ny fanoherina na ho an'ny fitondrana fa ao no anaovana an'izay fikonan-doha politika zay hikaroana hevitra hoe inona ny vahaolana hoentitsika dia ao anatin'izay fikaroam-bahaolana ho an'ny firenena izay satria atombotra no hiatrehana ny fifidianana ka malagasy mifamme voninahitra io tsy hoe ny vonina Europiana ny miantso de iny fa miazakazaka daholo ny rehetra na ny OIF na ny SADC zay eto ateo na am'izao fotoana izao fa ny malagasy ihany koa mifamme voninahitra dia betsaka ary raha ny vaovao voaray am'izao fotoana izao raha ny fampiantso teny atsiadana isika mialohan'ny hidirantsika teto amin'ity toerana zay natanterahana ny fandarana ity de efa marobe ireo antoko politika manasa ny fanasany RMDM am'izao fotoana izao hikaondoa hikarokevitra ary raha ilaina dia hitondra mihitsy ny vahaolana azo everina fa tokony ho tanterahana faran'izay maika zany am'izany hoe mba azona fifidianana madio milamina, fifidianana hoekeny rehetra izay ary fifidianana ara-demokratika zany zay tsy misy famomezana tombony am'zatona ho an'zaro zany lay asa politika miandro ny fomba fanaovana politika eto Madagasikara ary isaorana manokana zany ny eo anivon'ny rodibe mpanohatra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara maka an'izay inisiativa ho an'ny fandaminana ny firenena izay. Amin'ny ankapobeny zany no zava-misy fa na izany na tsy zany aza dia manamafy ny UCTU raha ny vaovao samihafa zay miparitaka am'izao fotoana izao fa dia hiakatra 700 ariary ny sarandalana ho anna Antananarivo renivohitra. Ny UCTU moa zany dia ny fivondrona an'ireo mpitatitra tanàn-dehibe zany zay miasa mazava ho azy eto andrenivohitra zany transport urbain dia izy ireo zany dia hampiakatra ny sarandalana ho 700 ariary raha toka 900 ariary no nahazatra antsika zany. Misy dikany sy antony lehibe zany de ahoana manoloana izany ny hevitry ny vahoaka zay mpanjifa voalohany zany fitaterana izany ary anisany handoa ny sara-pitaterana ho an'ny fivezivezeny eto Antananarivo renivohitra fa tsatsika ny zava-misy iainana am'izao fotoana izao ny halafo ny vidim-piainana fatatsika ny zavatra atrehana am'izao fotoana izao ny hoe tsy fahatanterahany fitondram-panjakana ny toky sy fampanantenana nataon'izy ireo ny amin'ny fanatsarana ny lalana fa ny esorana ny embouteillage eto Antananarivo indrindraindrindra fa ny esorana ny fako sy fanatsarana ny endriky ny tanàna ary fanomezana ny asa ho an'ireo rehetra zay monina eto amin'ity Madagasikara ity ka anisan'izany ny mponina Antananarivo renivohitra zay misy distrika enina de tahaka ny rehetrarehetra miaina fijaliana, miaina fahoriana, miaina fangirifiriana ny mponina Antananarivo renivohitra de ho hitantsika eo ny réaction samihafa azaka sa tsy azaka afaka hiaina am'izany sa tsy afaka hiaina am'izany ary ahoana no impact satria isika rehefa miresaka mandrakariva tsy hoe miresaka fotsiny
lay zavatra misy eo fa tsy maintsy miresaka tsika ny fiatraikany de zay le antanitsika hoe ahoana ny impact an'zany satria na ariary zato na 50 ny fiakarany sarandalana dia misy impact foany zany eo am'ireo lafo ny entana samy hafa zay miparitaka eny am'tsena ny mahazatra dia ny kojakoja fampiasa maika andavanandro de reo hoe premier nécessité zay ampiasainy rehetra zany amin'ny akabeany de reny no antanitsika hoe zaka ve sa tsy ho zaka izany vola miodina eto amin'ny tanàna izany raha toa ka hoe zay no sarandalana zany tsy raisitsika le izy am'le hoe 200 ny elanelana fa tsy tonga tany amin'ny arivo fa raha ohatra tsika tany am' 500 ny akatra ka ho tonga 700 am'izao fotoana zao de azo everina zany fa 300 no fiakaran'lay sarandalana zany efa manakaiky ny arivo zany betsaka no efa mampiseho fitarainana fa tsy mahazaka n'le 100 ariary ary ny ainany zany satria ny vola miodina mihitsiny eto Madagasikara lay liquidité mihitsiny ny tsy misy eny amin'ny tontolo ny fandrarana eny amin'ny tontolo ny piasa ary eny amin'ny tontolo ny sarababem-bahoaka de zany no hitondrantsika fanadidina any amin'ny faraparany fandarina miaraka miaraka otoandrina motarson aleloia koa rehefa aveo ny hoe ny impact nyzany rehetrarehetra izany eo amin'ny tontolo sosialy ary ekonomika na sosio ekonomika zany eny ary efa vonina mo tonton mota zay etako akeko diso fantatrareo rehefa eo izy de tsy maintsy miresaka rena kibony tany aloha fa tsy mahasakana antsika koa zany hiresaka ny zava-misy eo amin'ny sehatra iresam-pirenena satria ny fandalovan'ny sadeka eto Madagasikara dia tsy azo dipotsiny tsy ho hita fa tonga de mandindona antsika avy atrany rehefa miresaka sadeka manko de hoe fa mahana olona ny nateraka ny fanonganam-panjakana sy 2 ary fikaroam-baolana ho an'ny krizy zay nisy teto de miverina zany sadeka eto Madagasikara am'izao fotoana zao manao fakakevitra politika am'ireo vondrona politika maro zay mpisehatra ara-politika partie prenante isika ao ny candidat ao ny antoko politika ao ny vovonana sy vondrona samy hafa tsisy zay maharatsy izany fa hitondrantsika fanadiadina ny amina hoe ahoana tokoa moa tsy asa saina ny fikambanana aty amin'ny vondrona regionaly ho an'ny ka Madagasikara tahaka ny mampiasa saina ny CEDEAO any amin'ny faritra misy n'izany CEDEAO zany de fa nambarako fa misy firenena afrikanina vitsivitsy maromaro hiatrika fifidianana amin'ity taona ity ary amin'ny fiandohany ny taona 2024 de samy miketrika ny rehetra ny amin'ny hoe ahoana ny isin'ny fandaminana ara-pifidianana milamina aty Afrika fa tsy hisy akory n'izay hoe fikorotanana na hoe ady atrehana vokatry ny fifidianana zany na crise post-électorale de misoroka mialoha ny rehetra am'izao fotoana izao de ho resahantsika miaraka ny tontomota koa zany rehefa aveo asaiko aritsika anaraka ty fandaharan'ity am'izao maraina izao dia isaorana avy atrany ianareo zay tsy mahafoy anay ato anatin'zany fandaharan'zany isaorana ihany koa ianareo zay miezaka mandrakariva mandefa ny sosikevitra ary vao tamin'ny maraina zao ny namana avy amin'ny Fort Dauphin dia niantso manokana mihitsy hoe tena izao ny zava-misy aty aminay aty faniry dia mba tatery hoe eny ary de voaray reny rehetrarehetreny rehefa mahazo vaovao moa zany dia tsy maintsy arahina fanadiadiana na fohifohy kely hatrany zany mba hahafahantsika mitatitra azy eo to amin'ny fandaratsika eny ary tontomota miarabanao miarabany faniry de miaraba ireo mpanao tsy lazaina rehetra mpiara-miasa ato amin'ny MB sy ny radio Mada miarabanareo mpanaraka izao fandaharan'izao any ampitan-dranomasina eto Madagasikara koa ary dia mbola mamerina ny fiaraha-miory am'ireo fianakaviany bana le ingénieur informaticien 20 taona maty tany Paris dia ny ainga maly ariva moa na androany maraina mody aty razana tsy manakavana mihitsy izy any Paris ho alefa any tany fotsy de efa niteneniny rina teo moa fa tsy de tiako loatra le hoe nitenenina hoe zao ny anina fa de zao mirary fiononana ho azy ireo fa tena mahavesatra tokoa zanaka 20 taona na vita fianarana araka ny tokony ho izy nodimandry eo amin'ny fa 20 taona ny meraory aminareo fianakaviana ny tany fotsy rehetra tenanay eny ary zay no ela ry faniry fa de ndao arytsika de tahaka izany any koa no hitondrana ny teny fampiononana ho an'ny fianakavian'ny zokobe raha aman-dreny
teo amin'ny tontolo ny asa fanaova-gazety zay nodomandry omaly dia ny ray aman-dreny seva amboiny Simon zay fantatry ny rehetra teo amin'ny tontolo ny asa fanaova-gazety sady mpampianatra ihany koa izy a nefa tale generaly ny radio Madagasikara ny ORTM nanana ndraikitra marobe mihitsy ny zokobe seva amboiny Simon nodomandry izy a dia mitondra ny teny fampiononana ho an'ny fianakaviantsika zany hoe ny vady amanjanany reo mpiara-miasa aminy sy ireo nahafantatra azy ihany koa ary reo ny goka tombotsoa tamin'izany asa fanaova-gazety ny entin'izany ray aman-dreny be izany dia andry ampiadanana ny zokobe ray aman-dreny seva amboiny Simon ary ho tsarino ny firenena sy ny taranaka mandrakariva ny soa lehibe napetrany teo an'izany tontolo ny asa fanaova-gazety izany. Tonton Mota andeo aveatrantsika aloha iresaka satria misy zavatra tsara hitondrana lafim-panazavana ihany ary zay moa tena anisany mahafinaritra n'leo mpanaraka atsika zany rehefa misy ny fivahinianana an'ireo mpandray anjara eto amintsika eto de hoe tsy maintsy hanakambaritsika am'ireo sokajy nandraikitra sy manavanana an'ireo mpaneho hevitra zany ka arenan-kibony tany reo sahana voalohany satria na resaka tato ato ty resaka hoe terarary ty zany de raha ny fahantatra any an-tany be andrefana any ampasin-davany zay manomboka am'resaka amin'ny onimponina misy vondrona fiarahamonim-pirenena sivily koa manomboka am'resaka an'izany isika teto moa de niresatresaka an'izany satria rehefa miresaka tsika amina grande mine ohatran'ireny dia ohatran'ny miverina tsaina foana lay zava-misy iainana amin'ny akabeany hoe inona ny tombotsoa an'ny firenena ary inona no heverintsika fa vokatsoa lehibe zay tazany zao tontolo zao manoloana ny fananany Madagasikara am'izany sehatry ny arenan-kibony tany de mazava ho azy ambaty vilo ny voaresantsika mazava ho azy QMM Fort Dauphin zay taterahany orinasa Rion Titolo ny voaresantsika ao anatin'izany de misy ny fifandonana eo am'ireo vahoaka sy izany orinasa izany arahana mpitandro filaminana de eo ihany koa basy toliara zay hoe misy apahan'olona mitaky ny sokafana fa misy vondron'olona mihitsy hoe tsy mety ny sokafana zany basy toliara izany akoatrany hoe fitrandrahana volamena gaboraraka ny betsika azotsika vaovao maro be am'izao fotoana izao sy mbola tahirim-bolamena miodina any am'izany faritra avaratronnosy izany za tsy teny eto Madagasikara fa faritra avaratronnosy fotsiny hoy sy izay efa nitranga tany mananjary sy any amin'ny faritra rehetra zany. Misy an'ty terrary ty tonton Mota manahirana aloha zany sy mety hoe mety manitikitika fa tsy hoe manahirana ny olona de hoe inona tokoa moa zany Andriamatora Kotoandrina Motarson aleloia ihany atao hoe terrary satria isika am'tony fandarany tony de miezaka ihany koa mitondra fanabeazana am'izay tokony ho fantatry ny rehetra amin'ny akabeany. Misotranao faniry ny lazaina hoe terrara raha tsotsorona fangana tsy afaka ivalapatra be am'izay moa tsika fa zao ny terrara sala amin'io ambatovio mantsy ny terrara ao anatin'io de ny cobalt zay terrara ao anatin'io tetikasa eo ambatovio neny ty ampasin-dava any tany be andrefana any ambanja ity indray dia misy 3.10 ny isany raha ambatovy cobalt ny any ampasin-dava 3.10 de ao am'le gropony lantanida sy ny actinida am'le linina farany ambany indrindra am tableau chimique tableau Mendeleev no ahitana ireo singa ireo ary zao fampiasa amin'ny teknôlôjia daholo satria manana kapasite hafa mihitsy ireo akora ao anatin'ny lantanida sy ny actinida ireo zay no mahatonga azy hoe tediavina ary am'izao fivoaran'ny teknôlôjia zao de tena ilaina mihitsy ny zavatra ny akora tahaka izany ny mahatonga ny olona be resaka am'ty resaka fitrandrana terrary ty ao moa ny hoe misy tantal misy niobioma ny tantal ny tena anisan'ny terrara fa niobioma moa zany le ampina am'le via ahatonga azy ho ase dia ny zavatra nitranga tany Chine ary zay foana no alain'ny olona exemple nefa tsy zay tsony nitranga any Chine fa tamin'ny 1985 tany ny tany Chine dia fanjakana sinoa moa no manao ny asa zany mitrongy an'le tany amin'ny bulldozer izy dia tonga ny tambanivohatra maka tany amin'ny gony de hoentiny makany an-dakoziany le tany amin'ny gony de izy no manao traitement acide an'le tany de mahazo an'le tantala izy de iny no amidiny
amin'ny fanjakana sinoa. Zay ny zavatra fanao tany esinina tenena voatery mitenen'izay anazavana le zavatra mitranga. De rehefa mandeha zay zavatra zay inona ny tranga? Ny fiatraikan'izay taona maromaro taty aoriana lasa ohatran'ny kibokaboka le olona satria maninona? Nisy radioactivité, nisy radioactivité io tantala io, de lasa nisy fiatraikany tamin'ny fahasalaman'le olona tamin'izany satria mialy any am'le tendrombohitra izy ataony ao anaty gony de babeny dia hoentiny makany an-dakozia le izy de traiteny acide de vita le izy, vita ny séparation hoe tiany tantala miala zany le tany sy ny zavatra hafa tiany no amidiny ary tena lafo no ividiana amin'ny fanjakana sinoan'le izy tamin'izany. De tena mahavelona an'le olona tokoa fa zay le fiatraikany fa zao efa tsy zany tsony no ataon'ny sinoa fa izay zavatra zay no ankalazainy reto olona tsy de mahafantatra loatra n'izay fivoaran'ny tantara zay. Zao nge sinona efa tonga any amin'ny sainky zay izy ny lola arany noho ny fampiasana an'le terrara ary ny mpamokatra terrara lehibe indrindra eto tany de ny sinoa. Manaraka tokony ho izy de ity ato Ampasindava ity zao ny zavatra mitranga amin'ny alalan'le singa le hotrandrahantsika io am'le zavatra misy 3 zay zany ka zao na ny fivarotana an'io ary manahirana ihany, tsy hoe manahirana moa zany fa ny fomba fivarotana terrara de misy ohatran'ny hoe zavatra ho amidinao zany hoe ty misy terrara anay de samy maka échantillon amin'io na mpividy na mpivarotra de samy manao ny analiziny de io no ampitahana de hoe zao zany ny lanjana terrara ao anatin'io de atao arakarak'izay ny vidiny fa lafo dia ohatrohatr'izay ka tsy misy hoe irakoto manana terrara de nde tsy mety zany tsy hain'ny olona rehetrarehetra no mivarotra n'io terrara io fa tsy maintsy misy fomba misy fomba be de be atao dinganina atao amin'io vao mahatonga ary io tetikasy io nge tany Ampasindava tamin'ny taona 2004 ny tena nanomboka ny tady an'le akora hoe aiza ny tena misy azy marina, nanidina teo ambonin'iny faritra iny hoe aiza no ahitana azy am'le résonance magnétique dia anina géophysure vol nataona géophysika moa no natao de hita eo am'le karitra hoe ity zany ny faritra misy azy de natao ny recherche nanao lavaka, nanao tranché nanao géochimie géologie sy ny sitra ingénieur efa 420 nge ny asa tamin'izany ahafantarana fotsiny hoe aiza aloha faritra misy an'le izy hita le izy de natao ny étude mbola tsy mbola tena nanao étude na traitement nge zay fa ny évaluation n'le réserve no nataony tompon'ny permis tamin'ny fotoanandrony io permis io mantsy ao mantsy ny hoe CRADOI, ao ny MBG, ao ny WWF sy ny sisa le miaran'le toerana voazara Madagasikara zany voazara faritra maromaro hoe ity no ataon'ny groupement ohatran'izao ohatra hoe ny CRADOI, ty ny MBG, ty ny WWF fa ity permis Ampasindava ty tamin'ny taona 3 sy 4 no efa azon'ny société tantalôme izy tamin'izany fotoana de mipetraka amin'ny permis any zay vao tonga le fametrahana le hoe ity ala ity ho tatana ny CRADOI, ity faritra mifanakaikikaiky daholo zany ho tatana ny MBG, ity ohatrohatr'zao fa zao tsy afaka nasorona tsony le permis satria efa vita ny manao investissement ny olona de efa voatazona teo fa tena misy forêt primaire ao anatin'io faritra io le faritra nanao le izy io amina hectara fa efa 380 km² faritra natao zay moa zany nanaovana étude fa tsy hoe izy rehetrarehetra io misy de ao anatin'izay le ala de nataon'ny société tamin'izany fotoana zany izy no naka gardien 12 manodidina an'io forêt primaire io hoe tsy azo idirana io fa no le pression démographique mantsy hoe fitombon'ny mponina lasa mikisaka manantona n'io ala io ny olona mamboly satria ny olona nge matetika any amin'ny faritra sasany tavina ataony afafafiny eny ny vary de mijinjijy rehefa aveo fa mesimby io ala io raha vao zay no atao de nasina gardien miaraka amin'ny telefona itoran'io fa mbola tsy nanao traitement hoe ty naka anina saikanao
de noho ny antony maro samihafa tsy nivoaka ny permis fanohizana ny permis an'lay société de ny antony mivazaha tsy afaka hiasa zany izy raha vao tsy eo ny permis anao tapitra ny permis anay volana février any amin'ny octobre zay mangataka renouvellement hoe apio fa mbola mily zay tsy mivoaka l izy février any mars avril mai anao vao mamoaka ny olo lefa lasa zay le zavatra nitranga de tam'zany fotoana zany nampangaina hoe tena misy olona tsy tia ny anaovana ny fitrandrahana terrare io zay le problema de zao ny teneniko aminareo vahoaka nareo olona manaraka amin'ny fandaharana tsy possible mihitsy zany hoe de ny olona manaiky 100 isan-jato ny anaovana nyty na hoe inambary arangamba de mbola misy manda sivoloka fa tsy le hoe mihinambary tsy possible zany hoe ditovy-hevitra zany ny olona ary tao anatin'zany indrindra ry faniry nampangainy olona mihitsy zay hoe de tena manaonao foany reo olona reo rehefa niporofona l izy tsy marina ny tenen'le olona ary amikehitriny satria somary mandeha ihany misy ny atao hoe société civile OS CIE organisation de société civile pour l'industrie extractive teny io société civile io spécialiste amin'ny fitrandrahana renan-kibony-tany ho an'le projet ngeda be zany ary misy ingénieur de mine misy ingénieur géologue misy sociologue misy économiste ao anatin'io an'io ary de efa nandeha tany am'zany toran'zany tany ampasin-dava tany reo société civile reo mijery ary milaza aminao fa ny ONE tamin'ny fotoan'androny de tena kizitina mihitsy satria mahazo taratasy avy any amin'ny olona izy hoe tena zao fa rehefa mifanazava eo ny olona eo ny société eo ny ONE de mahita hoe izay fipetraka zay fahazahony de azavaina aminy hoe ka tsy zay loatra le izy fotr' zao de eto moa zany Kradoi izy ny tompona ndraikitra raha mifatadiavako azy le fitatanana n'le ala be ary atany be andrefana any am'le forêt primaire zavatra mitranga ny antona ny permis ny tantaloma tamin'ny fotoan'androny de niembotra le société tsy afaka nametraka mpiasa tsony satria tsy vita ny permis anao tsy misy dinara ny antony esanao nefa ny alalana raha tsy misy ka rehefa ny antony ohatr' zay le izy ny société mandeha ao anatin'ny bourse de valeur ny autorité boursière manam-pahefana am'ireny bourse reny manara-maso akaiky ny asanao firy volana ianao tsy ny asa verina ny asa ianao dozy izy hoe ameondray ny momba anareo tsy nekeny loatra le zavatra natao taminy nefa le nampiseho azy nefa le zavatra teo aloha zay nekeny ihany fa zany hoe enimbolana tiarina ka ianao zany tsy niova mihitsy izy tsy mahafantatra hoe tsy afaka ny asa ianao fa aminy ianao zany mangataka volan'olona ny anaty borsa ka ianao tsy nanao nininona normal gaga izy hoe tsy mety io fa ovay io ketsona le société ny any tiako antanina ataony tomota de zao hoe eo amin'ny lafi ny arenan-kibon'ny tany mihitsiny na nitikitika amako le teninao teo hoe ao arin'ny Chine zany de mety ho Madagasikara no mpitrandraka tsy hoe mety fa ho Madagasikara mihitsy ny tokony satria aty Afrika zany tsy eran'izao tontolo zao zany mbola tsisy mpitrandraka zany raha le singa le resanao am'le terrara zay mbola tsy nisy ary tena zao nge resaka hoe ahoana na mpiakatra ny sanda ny vola malagasy fa tsy krisa hoe $1 $5,000 anisany ny fampitomboana ny vokatra ondrana abdi zany de zao rehefa mampitombo vokatra ondrana ianao vanille leo foana café girofle reny le produit de rente ozy ny fitenenana fa itony hoe terrare tony ny tena mampitombo aingana tsy ny terrare ihany tokony misy gisement de fer atao soalala fasy tsara beky sopa sy ny sisa ampitombo ary tena mitombo aingana be io fanondranana io rehefa alefa dolo ireny fitrandrahana renan-kibony tany reny zao anefa oka zava ny resaka rehefa mitrandraka renan-kibony tany ianao de misy fetraikany foana io fa ny zavatra ataon'ny ONE ny manao zay mampalefaka indrindra ny fetraikany ny fitrandrahanao arenan-kibony tany zay ange tamin'ny fotoan'andro ny faniry nisy porte ouverte natao teny Ankatso
ho an'ny indostria samihafa de nanao teny a ny Renova ozy ny fitenenana am'izao fotoana zao fa ny département chimie minérale ao amin'ny fizika chimie mihitsy PC ozy ny fitenenana no teo amin'ny Renova tam'izany fotoana zany de miteny hoe nareo ange tsy maintsy miara-miasa aminay enjana mihitsy ary fantatra hoe marina zany ka nareo no manaraka izy spécialiste amin'ny chimie de zao araka ny tokony ho izy mihitsy hoe izy ny manara-maso akaiky ny fampiasana ny akora samihafa eo anatin'le izy ka miteny ny maheno amin'ny faniry miresaka hoe ny Kradoi milaza hoe misy olona tsy manaiky any zany aloha ny hoe le olona tsy manaiky ny trandrana ny Renankibon'ny tany zaho amin'ny teny tsy de hoe ny hevitry ny olona rehetra any zany fa raha ny betsaka manaiky an'io satria maninona raha mandeha io fitrandrana Renankibon'ny tany io aloha de isy herinaratra tsy maintsy hoforonina any zay le tombotsoan'le toerana ay de tsy maintsy ho zaraina amin'ny vahoaka io satria tsy ho lanin'le usine daholy raha ohatra io ka me mandeha io fitrandrana Renankibon'ny tany io olona tena manam-pahaizana ny miasa amin'io fa zany hoe anavaka an'le singa le lantanida sy actinide zany tsy vitan'ny olona hoe ifidy teny mihitsy ho teneo tsy vitan'ny olona tsotra ny anao an'le traitement zany zavatra zany fa tsy maintsy ingénieur maromaro manaraka an'izany na chimiste na métallurgiste na ohatrohatra zany manaraka an'io ary reny olona reny vitsy de vitsy angamba ataoko hoe vitsy ny malagasy fa olona avy any ampitan-dranomasina daholy no hiasa am'le izy ka raha olona avy any ampitan-dranomasina no entinao hiasa am'le toerana ohatr' zany tsy anaiky izy raha tsy manana école aloha ny zanany école de niveau européenne na niveau anglisy fa tsy hoe niveau malagasy ka ianao raha ampianatra ny zanaky ny olona ao anatin'ny école hoe tia everina fa tsy hanao kitoto kosa ny école malagasy mipetraka eo akaikinao ianao fa tsy maintsy anatsara an'izany na ny trano na ny mpampianatra sy ny tsetra ohatra zay koa ny hôpitaly marina fa ireto olona hoe ny vahiny miasa am'izany toran'izany de tsy maintsy anaovana hôpitaly araka ny tokony ho izy manara-penitra ozy ny fitenenana fa tena le manara-penitra araky ny fahazahoantsika ny dikan'izany teny zany fa tsy le manara-penitra sahala amin'eny sasany hoe lokona orange le izy de zay manara-penitra fa zao tsy maintsy zay ary zao na mahavita an'izany ary ianao raha vao tena marary reo olona reo de tsy maintsy évacuena zany hoe efa manao fanarahana amin'ny hélicoptère ianao zay foana zany le tombontsoa sy hoe zavatra tokony hositrahan'lay vahoaka aloha le bénéficiaire aloha le vahoaka le eo atoerana akoatran'lay hoe firenena fa ny tontomoto tiako anampianan'izay mba azo vinanina ve no mety hoe tena satria tsika ty manko zany sady miezaka mba mandalin-javatra zany ary za mino fa ilain'ny mpanaraka atsika zany mba azo vinanina ve ny mety hoe sandany vola mety ho azotsika n'zany singa zany raha ohatra ka hoe évaluena ny mety ho réservan'izay amin'ny atao amin'ny tantsika ny teneniko amin'ny faniry fotsiny aloha nisy olona ny teny dimezana moa le izy misy ny teny hoe 600 milliards de dollars vidin'io gisement io fa resaka be zany satria tsy fatany ana fa zao le singa tenenina hoe lantanida sy ny akin'iny palladium ny etsetretsetra ao anatin're mandeha hoansa mihitsy ange vidin'izany fa tsy hoe amin'ny kilao any hoe amina 20 grammes vidin'izany ary efa hito zany hoe zao no ansa ianao nefa miproduire ny zavatra zao ngery faniry ny tena zavatra ny trangy hafa mantsy ny fatrandrahana hoe ilmenita iny tena mety tonga ianao de mavita hoe produit marchand hoe atao échantillon commercial hoe mavita ianao hoe manao 50 000 tonnes produit marchand échantillon fa ity ny zavatra saika ho ataonay tamin'ny fotoanandro de anao 500 kilos fa tsy misy mavita hoe anao terrara de anao tonnage hoe anao 100 000 tonnes tsy zany tsy vita zany mety hoe anao 500 tonnes ianao zay no vita tsy hoe vita herinandro zany na ohatr'izay koa fa goavana efa usine ngedabe fa mahavita an'izany
zay le izy de zao tena tonga de tena hita ny fiaingany vola malagasy raha vao zany mandeha satria tena 1 million de million de dollars tsy hoe 1 sy ny 2 sy ny 3 zany des centaines ou des milliers zay des centaines de millions de dollars raha ohatra ianao mandefa 500 tonnes na 1000 tonnes raha mahavita 1000 tonnes par mois na terrare zany ange anao efa goavana be zany zay le izy zay ary mifetraika an'izay zange tefa niteny tamin'le olona tamin'ny nanomboka tany nareo rehefa tsy mampiana-janaka reo tadio fa ny olona any Antananarivo sy ny any Fianaratsoa sy ny any Maivatanana no tonga iaina ty hivarotra am'le piasa ty satria le piasa ty mbotrany hoe metimety ny fidiram-bolany de aty zany ny tsenany mety de ahoana ny fiaka zao société manana dokotera tety tanàna mitsabo graty ahoana moa le hoe gratuit maimaimpona an'le olona any am'le toerana tsy hoe miaro an'le piasa ianao de manao hôpitaly araka ny tokony ho izy ianao dojerenao fotsiny tsy mety zany ary tsy zany nanabeazana ny tena fa hoe manasony vahoaka zay zany efa fetraikany ao anatin'le fetraikany ary rehefa mifanazavanga zay miaraka eo masony ONE azavaina am'le olona tsara le izy de azony tsara ary re olona nanenjika an'le tetikasa tamin'ny fotoan'androny rehefa ny fanatrehana teo manam-pahefana de nanaiky ny vavolombelona noetiny epanganay ny vavolombelona mihitsy ny nanaiky hoe marina dolo ny teneny monsieur Ramotarsony zany fa de zay tokoa ny zavatra natondry zareo satria zay nampangaina hoe nanao safira zay tsy nanao safira de ohatry zay hoe eo amin'ny tokotanin'ny olona no angadiny tsy nanao an'izany zay de ny vavolombelona ny nanamarina de ohatry zay le izy fa ny fetraika an'izany na ny fandefasana an'izany arange de hoe andefa le hoe 500 tonnes ianao tsy moramora nge zany hoe manao poro na bary zara anao taonao de hoe any amin'ny sambo eny Anosy be ohatra no sarzenao anaty sambo be le mbola misy tsy maintsy poro kely na ohatra zany lalana tsy maintsy lalana araka ny tokony ho izy fa tsy anaiky hoe route carrossable marina aloha fa eo a-tany be andrefana mandeha anina adiny ray adiny roa de tonga riakify mandeha lakana aingana be zany na hoe etsena ianao de andeha ho any Anosy be fanao zany tamin'ny zavatra ohatry reny zany hoe be de be ny fetraikany be de be ny tombontso azo ka ny fitenenana zao nety kokoa raha ozy kradoi hoe betsaka ny manana fanahina am'ty tetikasy ty fa le hoe misy tsy manaiky satria misy zavatra tsy fatany ange de araka ny tokony ho izy raha hoe tsy manaiky fa ny hoe tokony fomba itenenana azy kosa angamba de hoe betsaka reny manahy am'izao ka mbola tsy miverina miasa mantsy ny renova de zay ny mahatonga ny olona hoe manahy de betsaka ny olona be resaka fa de mivao azy ihany io ary za mino fa tena mahasoa amin'ny Madagasikara mahasoa n'iny faritra ambanja iny any fandehanan'io tetikasy io eny ary ny ilayntsika manko zay fanazavan'zay de isorako mihitsy i Mangarilala Ratsimandresy zay nisy mpanaraka atsika de miezaka mihitsy mitondra fanazavana ihany ko satria ny fandarany ohatran'izao koa manko hanovozana fanabeazana zay le fampizarana ho an'ny rehetra zany ka adevitra nandeha zay de netitsika zay tao anatiny ty fandarantsika ty manokatra zany fa anirinany tsy maintsy mbolo iresahantsika le izy tontomoto tena hivadika lafiny zavatra hafa am'izay ako mihetsiketsika am'izao fotoana izao araky nambaraka teo eto ny SADC zay manao fakakevitra zany ho an'ireo mpisehatra politika eto Madagasikara na io zay heverina fa ho candidat na io ny antoko politika na vondrona politika na vovonana politika tsotra ka maneho hevitra politika de efa marobe no mivezivezy eny an-tanina renina eny zay mitondra ny hevitra amin'izy telomialada ray mazava ho azy de ray ramatoa zay mpisolo vava eo anivo ny SADC fa ny ray ihany ko ny roa am'ireo de anisany hoe officier anankiroa zany zay sekretariat ngezabe eo anivony zany SADC zany manao ny fakakevitra zany fa koatran'izay am'izao tsika am'teny zao dia feno mpanao politika ery amin'ny espace de Ratsiadana tena efa mandeha ny sary miparitaka rakotra mpanao politika eny miaraka am'kiondo am'ilay initiative ny rodibe mpanohatra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara de hametraka an'izay hoe ahoana ny tena nanana fifidianana tena ara-demokratika
frantsay mihitsy ny teny an'io a juste ozy izy Emmanuel Macron zay a juste libre démocratique zany hoe tena ara-dalàna malalaka mangarara ary ara-démocratique zany hoe rehefa miteny ara-démocratique tsika zany de zao misy cadre légal io sy cadre constitutionnel zany ka voazy reo zay tontomota no tiako ahazona ny fandalina na vany aminao satria zany matoa misy azakazaka mafy be ohatran'izay maninona moa mbola manao consultation politique zay tafiditra ihany koa amina évaluation préélectorale ny SADC nefa efa fantatra fa io no hanatanterahana fifidianana premier tour sy second tour eto Madagasikara de gaga ihany tsika hoe mbola hanao évaluation préélectorale ve ny SADC de hotsika fa misy inona miainga any ambadika any ary fantatry ny rehetra hoe mbola vao ny mpanohatra ihany na mpiseho fahavononana dia ny Filomarka Ravalomanana ary tsy eto atoerana ihany resahantsika fametrahana andreo comité de soutien maro samihafa comité mpanohana Marka Ravalomanana sy rehefa fiaingana amin'ny fametrahana accusé io vononana an'izany efa tonga hatrany amin'ny fivoriana fametrapetrahana délégué koriny ary ny mpanohana amin'ny Filomarka Ravalomanana ary tsy eto atoerana fa hatrany ampitan-dranomasina nambarako tery ampiadoana nefa mivory mifampidinika hoe ahoana ny ahafahantsika mitondra an'izay aporingeza-be zay mba hamirenana ny filoha fa hatreto na ny fitondram-panjakana zay milaza vonona no fifidianana tontomota dia izy ara tsy mbola nahasany teny hoe hanana candidat unique zay na hanana candidat maromaro zahay na hoe inona ny tena hevitra everinay fa tena hizorana n'ity fifidianana ity fa de zao ohatry miafina ao ambadiky seni fotsiny le fitondram-panjakana seni zay namoaka fa 2.10 tapitrisa eo no mpisoratra andrarina voasoratra ao anatin'ny listre mifidy tontomota misaotra anao faniry ny zavatra tiako tenenina aloha voalohany ny SADC de vondrona apetraky ny ONU firenena mikambana misahana ny ety amin'ny lafiny Afrika Atsinanana Atsimo Atsinanana zay fa tsy vitan'ny ONU ny sahana zao tontolo zao fa mizara faritra ohatrohatr'izay de SADC no mindraikitra ny faritra tia misy amin'ny Madagasikara inona no ataon'reto SADC reto zany ary zany ange efa nitenenina ange zany ray volana melotsika de efa niteny hoe SADC no mihetsiketsika tsy maintsy tatana an'ity zavatra ity rehefa miditra amin'ny fikarakarana ity fifidianana ity tsika eo koa moa ny fifandraisantsika manokana misy amin'ny Frantsa sy Madagasikara ary de nazavaitsika tamin'ny fotoanandro tsy haiko 3 herinandro lasa zay hoe tsy afaka amaly an'io fanontaniana io ilatsaka izy sa tsy ilatsaka ngary andro rajoelona ny zavatra ataon'ny SADC zao tonga amin'ny teny anglisy hoe manao check-in izy inona ny zava-misy marina eto Madagasikara de miaino ny mpanohatra izy fa raha ny sitrapon'ny olona ny mpanohatra hoe mitambatra de mba miaino feo vitsivitsy izy de vita fa tsy hoe iaino ny feo any be sy maro tsy possible zany ny fotoana manenjika ny zavatra tsy afaka ianao an'izany izy andany fotoana am'izany ny RMDM zany zao de tena mety mihitsy le hoe mivory izy mamoro olona maro de amoaka fekevitra de hoetiny eo amin'ny SADC hoetin'ny SADC manao analizy manao fanadihadiana ireny zavatra hitan'ireny izy ange tsy maintsy iresaka amin'ny mpitondry tsy maintsy mbola iresaka amin'ny hoe Filoha Ravalomanana izy manana importance mantsy reny fa tsy de hoe le hoe atoko politika hafa ny fijerin'le filoha hafa ny fijerin'ny atoko tsy maintsy manana an'izay rehetrarehetra zay SADC hijereny hoe inona zany ny fomba atao hoentina ampandehanana nyty hoe fifidianana tsara tantana eken'ny rehetra mangarahara raha démocratika ekeny azo antoka zay maromaro le condition ka zao za tena miteny mifaniry hoe manana ny ambarany firenena frantsay ao anatin'io mampatsiahy fotsiny atsika rehetra tamin'ny taona 2009 onge faniry raha mahatsiaro tsika tonga teto ny SADC tonga de entitra be ny SADC tonga tamin'ny 2009 de nisy zavatra hafahafa ny tranga teny an-tanina renina io fa niova tapoka dolo reto SADC lasa nalemy ohatrin'ny inona reny fitenenana azy fa satria naninona reny asan'ny service parallèle tena tonga de tenenina asan'ny service parallèle frantsay na tonga n'ireny niova ohatry reny fahalemena amin'ny mahaolona reny tratrandro zareo tamin'ny zavatra tsy de metimety loatra dia
ny santeny ozy ny fitenenana hoe raha ohatra nareo manana manenjana ny fitondrana io a de zay indray ny mamoaka nyity zavatra nataonareo ty de eo mola izy a niovatapoka ary zareo ny verina ny soloana mbola trahatra foana de zay tsy nanao tsony tamin'ny fitondrany président Macron tsy Macron fa Sarkozy reny a service parallèle frantsay agent secret ozy ny fitenenany tanory no mikarakara an'ireny zavatra reny nahatonga an'ireny ary zao zay mahatonga ny fanahina appréhension mahatonga an'le fanahiny ny vahoaka malagasy a am'ty resaka sadek ty fa za kosa mba miteny aminareo hoe efa mifampizarana everina fa efa mifampizarana any amin'ny sadek hoe mitandrema fa ry zareo alefa ao amin'ny hôtel Colbert fa indraindray mba mila mifindra hoe Carlton nareo fa sao de misy fandrika samy hafa alefa fa za mino fa ny fitondrany i président Macron ankehitriny a tsy hanao adina olona hafahafa ohatrany tamin'ny fitondrany Nga Sarkozy fa dia mba handeha fa zao reto olona lasa ty reto expert reo olona reo tsy maintsy expert anao alefan'ny sadek fa tsy hoe olona badra odra kory no alefany eo a andinika nyty raharaha ty tsy maintsy mahavita ny évaluation izy hoe zao zany ny tena am'le resaka be tony fihetse-po tony ajanony tony ny zava-misy tony de io mipetraka hoe reto zany ny zava-misy a ahoana ny amanan'le izy a tsy izy telo tonga eto no amahana io tsy maintsy iverina any amin'ny sadek izy a iresaka an'io a tsy maintsy anotany hevitry lafrantsy izy hoe zao ny fahitana en'le izy a zay vao mandeha le schéma hoe zao ny variante mety hitranga ary proposé eo amin'ny malagasy ohatrohatry zay fa zao ny tena zavatra azo antoko a de ho fifidianana mangarahara ary président Ravalomanana ange matony teny hoe mangarahara eken'ny rehetra tsy misy fitaka sy ny etsetra mba efa mahafantatra angizy hoe zay nitranga amin'ny zavatra ho ataon'ny sadeke ary reto ary ifaniry ary neny hoe olona atao amin'ny secrétariat ny sadeka toatrany hoe officier zay indrindra zay ny zavatra teneniko anareo ty mantsy faniry mba fantatro ty nisy zavatra nitranga teto Madagasikara de ny inviten'ny ambassade général anankiroa malagasy samborina inareo raha mbola midariko an'ireo mpanolotra reo zavatra nitranga zany fantatro zany ary tsisy resaka zany samborina inareo de le général te ka nenay baiko tsy asanareo zany samborina inareo ary hoentinay migadra any tonga de niova ny fitondran'le zay ka nytiako tenenina président Ravalomanana mantsy efa nyteny hoe za mihitsy no hitarika tsy hoe hanonga-panjakana ange président Ravalomanana raha hoe mitarika fa raha misy zavatra tsy manjarizary de hitarika izy aneo hoe mba tsy mety zao a fa mba jereo fa raha ireto olona piteka reto général piteka tamin'ny fotoanandro ny teriananina tery a tsy de ohatry zany tsony no ataon'ireo olon'ireo a fa mba hijery izy hoe arovony tanàna fa aloha reo olon'ireo aneo ny heviny a ato anatin'ny fotoana fohy de vita fa tsy hoe miteka ianao de rehefa aveo anao hoe dariko lacrymogène sy nyetsetra tsy manana an'izany tsony reo fa efa ny ONU le sadek zany sadek ny tsotsika azy fa efa ny ONU io mitatana io amin'ny par le intermédiaire an'le sadek de izy no mitatana an'io ary ny ONU tsy anaika ny darodaroanao amin'ny vahoaka de fantatry reo général reo zany manomboka zao fa tsy miteka tsony izy ary zao za manoka moa fa ny efa nyteny teto hoe tsy mirotsaka ange ho président io e manala baraka ny la France io raha mirotsaka satria la France mihitsy no ampangain'ny olona hoe mbola manjanaka amin'ny Madagasikara ireto moa mbola mino ny sasany a hoe zay anangana komity anoana nga aza manofy mba menara point kely fotsiny ty ataoko faniry zao mantsy mba entitra fa nareo menakavy a kay tsy mahalala ny dikan'izany entitra zany na hatramin'ny mpahay-lalàna anareo na ny ministra reo na ny député anareo zao nge avant l'heure c'est pas l'heure après l'heure c'est plus l'heure c'est l'heure ozy ny fitenenina fa inona moa mahatonga an'izany fa io segondy io ange misy famaritana era-tany hoe passage ny cesium amin'ny niveau zao a makeo amin'ny niveau zao zay no atao hoe ray segondra ary ny famantaran'andro eran'izao tontolo zao a miaraka daholy de misy horloge atomika miaraka any Moscou any États-Unis any Londres any Paris
de misy roplanina manidina mampitovy segondra amin'ireo horloge atomika ireo manidina eny ambony Moscou, manidina eny ambony Paris, eny ambony Londres mba hampitoviana ny lera de entitra ny olona am'zany lera zany hoe l'heure c'est l'heure fa nizatra mitranga olona manam-pahaizana reto manam-pahaizana reto rangaty rehefa tsy marina de miteniteny foana miteny fa ny article 42 ka zao mifandokana fa nga misy an'izany zany angano araky ny interprétation araky ny solomasony ka tsy tokony misy an'izay nga ny segondra misy hoe kambolana raritsy de miemitra tsisy an'izany ny article 42 article 42 mangataka zo-pirenena hafa ny malagasy mihoatra ny 8 taona de manariny zo malagasy point final fa zao mampalahelo eto na za miteny an'le izy ara malahelo hoe ay rehefa ny tsy fahamarinana no mibaiko ny tena sy ny fitiavatena de lasa tsy marina ary de zara manontany tena hoe fa ny folohan'ny HCC teo aloha ve de mbola tokony hoe ke na mpianatra eny amin'ny université nefa reny ny zavatra nataony reto milaza azy expert amin'ny lalàny reto noho ny tsy fahamarina reo ange tena mahay lalàna raha antanina hoe question zao pazo toanana fotsiny fa hoe atovy am-pahamarinana am'izay tsy mahay an'izany reo zay le zavatra mitranga zay mampalahelo norma araky ny tokony ho izy raha very ny firenetsika satria tany tsy tandalàny zavatra mitranga eto amin'ny firenetsika de veritsika menakavy mazava zay fomba ny hitondrany tontomota zay ilaina zany lay fakakevitra tahaka izay ary ilaina ihany koa lay fikeonandoha tahaka izao isika moa zany ho an'izay manaraka ny sary rehetra ny tambajotra sosialy mino fa ahazo ny vaovao dia samy ahita zay etsika lehibe zay taterahandrareo eo nivo ny RMDM izay ho hitatsika hoe ny fivoarany vaovao zany satria samy mieritreritra ny eny rehetra hoe fividiana zany dia lalapan'ireny na miresaka an'izany ary tsy edikevitra zany satria filoham-pirenena lany manda ary amin'ny hoe manaja ny institution antsika rehefa lany manda dia tsy maintsy hiatrika fividiana donc ny fanatsarana fividiana ho avy eo ny tena zava-dehibe fa hiverina manoka antsika tontomota anisany tena ny azakazaka atao anatin'le hoe za manko tsy resaka tsony 420 720 270 ora fa tena resahako mihitsy atao anatin'ny herinandro misy fikorotanana araty sosialy rehefa miresaka sosialy tsika de mazava ho azy nyresaka fanabiazana fampianarana ary fampianarana akapobeny sy fampianarana teknika tontomota ty misy zavatra resahanao mandrakariva ny amina hoe tena mampametra-panontaniana hoe olona ny omana hitondra fanjakana ve reto olona reto fa raha ny ainan'ny repoblika amin'ny fandimby tsy eritreritra mihitsiny fa any an'lay fototra hananganana firenena ho an'ilay taranaka ny sombaina de ny tontolo ny fanabiazana hitatsika zany fahavoazana tamin'ny tontolon'ny BBC teo de mibaka hitatsika ny olana eny amin'ny ambaratonga ambony ary mamero amin'ny fitopolora zany ny mpianatra am'izao fotoana izao mbola ao anatiny moa tsika na de misy famonoana afo aza ataony eny anivo ny fampianarana ambony sy ny fikaroana ara-tsiansa sy ny université ny mpampianatra mpikaroka rehefa avy nanao université morta ary mampiantso fivoriana am'ty androantsika miresaka ty ary efa niona tamin'ireo mpianatra manazava an'ireo mpianatra hoe izao ny antony fitokonana nataonay izao ny antony ny hanaovanay université maty de mbola mandeha zany adevitra de tonga any amin'ny baka teknika indray fifamadian'ny lazadina akoatriny hoe misy lazadina tsy tonga any amina distrika zay hanatanterahana fanadinana zay fotsiny ny adevitra ho resantsika tontomota satria tena goavambe zany rehefa miresaka mankotsika satria ny ao anaty gouvernemanta zany de misy ministera telo départementa ministérial telo misahana ny tontolo ny fampianarana sy ny fanabiazana mazava ho azy ny fanabiazam-pirenena ny maina zany ny fampianarana teknika ny enseignement technique ary ny mesupresse na ny enseignement supérieur sy ny fikaroana ara-tsiansa ao anatin'ny herinandro skandale na fanabiazana sy fampianarana ambony ny misy eto Madagasikara de rehefa miresaka an'izany moa ny rehetra ary rehefa mandeha eo amin'ny sehatra resam-pirenena sy sehatra nasionaly izy de zavatra ataon'le fitondram-panjakana avy hatrany zay tahaka ny mahazatra azy hatramin'izay de hoe ahoana ny fomba ahafahana an'io manilika any amin'ny mpanohatra mba tsy lazaina fa tsika ny tompona andraikitry ny tsy fahombiazana sy ny tompona andraikitry zay tsy fahavitana araky ny tokony io zay tontomota zao ara ry faniry ny fijeriko apetrako tsara aloha le cadre national
cadre national tonga ato anatin'ny enim-bolana farany amin'ny taontsika taoko hoe tsy enim-bolana fa 5 volana farany satria efa moatsika zany antame moadotsika zao miditra amin'ny fotoam-pifidianana filoha-pirenena fifidianana goavany zany a filoha-pirenena zay aloha le cadre mipetraka fa zao ny teneniko amin'ny faniry eo amin'ny lafiny ara-pitantanana fifidianana efa miezaka ny rehetra miezaka firenena mikambana amin'ny alalan'ny sadeka miezaka ny antoko politika ny mpanohatra ny teneniko hoe mandray anjara amin'ny fikaonandoha isan-karazany mba ahitana hoe inona vahaolana ametrahana n'le fifidianana tsara tantana mangarahara eken'ny rehetra demokratika fa ny zavatra mitranga ny olona rehetra ve no manaiky anaovana n'io fifidianana io ny zavatra apetrako indray le cadre politika eto Madagasikara ny situation manokany tondra kehitriny zany de Ngarajoelina za tena milaza aminareo efa tamy 3 herinandro lasa ny teny hoe tsy afaka mirotsaka io na ahoana no ataony ninona zavatra mbarany manompa amin'ny frantsay io raha ohatra ka milatsaka efa tsy zay tsony zany tsy any am'izay fa zao maniry ny isin'ny fifidianana ve reto olo reto tena baraingo no apetrako ka zao aoka re hitandrina ihany tsika rehetra fa fantatra koa nge fitondrano io efa tsy manam-bola tsy misy vola io tokony vola ho an'ny surveillant mikasika ny fanaovana baka de mpianatra no nalaina surveiller de tsy naloa le zavatra ohatr' zany tsy naloa ny volany sesesy tsy naloa ny indemnité isan-karazany mpiasan'ny université tsy naloa dolo zao zavatra tokony aloha ary de ny mampalahelo ary de nasa Ngarajoelina ny teny hoe vola anaovana fifidianana ve de tsy hitatsika nzao trosa mijirama de mampalahelo le tsy fieritreretana mihitsy nyresaka jirama sy ny solika nge écriture nge iny fa tsy hoe vola avoaka ao amin'ny trésor hoe ty ary ka zay mametraka zany rifaniry hoe ity le resaka le hoe zay 70 milliards ve de tsy hitatsika anaovana fifidianana mialatsina tsy mety anaovana écriture io satria ohatra hoe bulletin pirotsaka manao 11 millions na 15 millions de bulletins anao mba elana amin'ny hoe so de misy mananina zany de tsy maintsy ataonao mihoatra amin'isa de raha misy pirotsaka hoe 10 na 20 firy milliards tsy manam-bola zany ny olona ny imprimerie anao n'zany mety tsy anaiky hoe ho atao écriture hoe eny fa manam-bola amin'ny fanjakananareo de vita tsy anaiky an'zany dolo ny olona rehetra ary ny olona tsy mahatoky an'io fitondrana tary Ngarajoelina io tsy mahatoky an'io ministre finance io ny olona noho izany tsy mety raha ny ohatra natao amin'ny jirama no ampiarina eto amin'ity fikarakarana ny fifidianana ity de zay mba miteny amintsika rehetra tsy ny olona rehetra makasitraka ny anaovana n'io fifidianana hoe mangarahara eken'ny rehetra azo antoka ampamarinana tsy ny olona rehetra no manaiky an'zany mijavatra moa zany tsy fantatro no efa mivalin'ny seny araky ny tokony ho izy ny filazantsika teto hoe apetrao ny coordonner la borde fangitra UTM hoe reto ny bro pifidianana rehetra ary zay tsika nangataka an'izay mihitsy fa mbola tsy namala seny reto ny fokotany mazava hita tsara hoe io fangitra misy an'le bro ao anatin'ny fokotany ray mety misy bro pifidianana hoe telo ao anatin'le école fa apetrao daholo ny fangitra reo an'reo tsy hita lizy reny ara-moa tany ambanja nahitana hoe avy amin'ny seny mihitsy ny natongavan'le zavatra tsy fantatra hoe ty lisy ty ampidiro anaty lisy de ilaza ny président seny fa hoe tsy avy amin'ny seny ny alabato raha misy lainga tsy afa miala izy ka le malainga lizy ange le ohatra tany ambanja ry fany tsy hoe zay no mamorona fa lisitra vany amin'ny seny nangatahana tany ambanja hoe mba ampidiro ao anatin'ny lisitra reo ty reto anaran'olona reto ahoana moa ny tokony ampisy an'zany raha tsy avy amin'ny seny tsy fahamarinana zay zavatra tenena ary ny seny koa misy fotoana mampiasa an'le ralina
zay tsy tokony hikitika ralina ary zay ho any tena efa nytenentsika teto hoe lalàna avaizany ahafahanseny mikitika ralina satria ny ralina de tsy azo sokafana didiny manokatra an'iny sy manakatona an'iny efa nitsofoka atao anaty refonte tsika refonte total dikan'izay tsy afaka mikitika ralina de ozy ny seni hoe misy information moa zany tam'le révision annuelle teo aloha de reny information reny a nalaina tam'le ralina de nalainay le izy a de reny napidirina atao anatin'le refonte tsy azo atao zany rehefa miresaka refonte ianao de zao alainao zany ty le ralina satria anao hiditra refonte ty le refonte de alainao ty ralina ty de atsipinao any ty tsy rarahanao tsony no momba anyty satria ty efa nakato ny lay a didimpanjakana efa nakato ny lay lalàna satria didimpanjakana angeny tsy maintsy nanaovana an'le refonte suivant nylay a lalàna zay hoe isaky ny 10 taona nanaovana an'le refonte total ary isa taona nanaovana an'le révision de mbola nkitian'izay le izy tontomota de lalàna aviaizany nampanokafana an'le ralina zay nentina nampidirina ao anatin'le refonte de io zany tenentsika hoe tsy refonte total nataony retolo reto fa refonte partielle de nataony base esana le ralina de nkitiany tany zay misavoritaka zany zay tenentsika hoe tsy afabela ao anatin'io liste io am'izay mety fikitikitiana am'izay besoin ray zay am'izay mety ataotsika teny gasy angambana filany ny fitondram-panjakana zay mieritreritra fa tsy ho tafavoaka ntsony amin'ny fifidianana madio de tsy maintsy fifidianana dola makota ny heverin'izy rehefa mety de zao ity misy motera anankiray seni zay tsy maintsy midépendre amin'ny fanjakana famoaham-bola raha anao refonte famoaham-bola raha anao élection ary tsy maintsy midépendre amin'ny fanjakana raha ohatra ka ivalide date ivalide calendrier électoral ivalide modalité ana élection sinsisa de zao takalopatsa vidim-pinanana ve zany ny endriky ny fifidianana eto Madagasikara tontomota zany mihitsy fa marina ny tenen'ny faniry rehetra zany re olona fa zay teto ara nanao hoe ajanony io numéro de série ana kara-panondro a ampidirinareo ao anatin'le donné anareo io tena kitoto satria mampanao kara-panondro any amin'ny imprimerie hafa izy nefa manana ny imprimerie nationale de maninona ny tsy ato de zay no ampidiriny any ankala izy digitalisena de zao kitoto fa za mino fa ho ajanony sadeky io seni io fa be loatra ary zavatra hita profo mivaingana ny tsy fahamarinana ataon'io seni io de aloha ireo hijanona raha te ametraka fifidianana madio mangarahara ekeniny rehetra sy azo antoko tsika ny seni no miala amboarina ny lalàna mahakasika ny fifidianana dia ajanony reo seni reo manana fahefanana zany firenena mikambana ho a io a tonga eto amintsika io sadeky no ampiasainy am'zany fa aza de be ayay am'le resaka hoe sadeky nareo aza de manana ayay an'zany fa ny firenena mikambana entitra daholo ny any etapony fitantanana ny firenena mikambana ny sadeky kio a de verina fa tsy atahotra am'zany izy a ary rehefa zay tokontoko vita foana ange io rehefa hiazaka zany io fanaovana ny liste électorale io fa njahatra mitranga ange nareo mantsy mitena ahoana moa zany no alany amin'ny président raha valimanana rehefa ny timma rehetra sorona ao anaty liste marina fanamarianareo fa ho averina ho ambara am'reto sadeky reto zany a hoe ny timma ange ka tsy ao de ho hita eo fanapahakevitra fa heverina fa fanapahakevitra araky ny tokony ho izy entitra tsy maintsy fanapahakevitra reo hoe ay zay ny zavatra misy azo manome ohatra be debe am'zany a ny antoko timma dia tsy maintsy mitondra fanovana sy fanamariana am'zany a ny ekipan'ny sadeky ny vondrony europiana tontomota tamin'ny 2024 ny fifidianana ny tranga iny zay nahazona nylay filoha am'izao fotoana zao le ramse mitantana am'izao fotoana zao 2024 zany hoe le ramse tsy nampahafantatra ny zopireneny frantsay fa tateorina voafantatra mbola adevitra be zany dia nametraka toromarika recommandation vitsivitsy ny alohan'ny alany teto Madagasikara ny OIF dia manana ny ambarany ihany koa momba ny fifidianana eto Madagasikara ary efa nanao fakahakevitra
politika tamin'ny mpisehatra politika maro tahaka izany ny pnude zay anisany nanao fanambarana ry Sanogo de ry Novotel ny amin'ny fomba fijerin'izy ireo ny raharam-pifidianana eto Madagasikara de zao ndray zany ny Sadek zay nametraka koa ny Sadek hoe manana recommandation koa nge zahay eo amin'ny 20 mahery eo fa firy am'ireny mba tanteraka fa am'izao fotoana itenenantsika zao zany de tsy afaka milaza zany rehetra hoe tanteraka lay gouvernement na ihany koa lay mpikarakara ny fifidianana atsaka ny sandavany le recommandation misy fanahina ihany le ateraka le fifidianana na izany naty zany ny fahavonona sy ny lalàna tsy azo idivirana fa hoe io ny fifidianana ny fanatsarana ny atao zay indrina ataon'tao mota amaraparana antsika nyty fandarany ity ny amin'ny hoe ny resaka mandeha eny amin'ny sehatra rehetrarehetra eny de mitaky an'izay hoe tsy sevitra amerina ny filoha Marc Ravalomanana tsy sevitra nanao fahadisoana politika raha zay ny lazana azy ho an'ny vahoaka zay voasarika zao fitondrany zao nanonga-panjakana 7 ary betsaka ny efa nanariny kitay an-dalana fa de zao hiverina aty amin'ny filoha Marc Ravalomanana zay ambiansa zay mialohan'ny fifidianana izay tandansa zay fironana mialohan'ny fifidianana izay rivotra izay mialohan'ny fifidianana tsy voasakana tsony tontomota tena mariny zany lizenkery faniry ny zavatra mitranga de zao hoe tsy olona ny asa hoe ity zany za tsy inona avy le zavatra vita manao tsekin izy mantsy mievalue izy hoe ndreko nisy ny recommandation inona ny nataonareo sy ny tsy nataonareo tsy maintsy mampiseho andiny-dalàna efa nipetraka raha ohatra nanao fanivany reto de tsy maintsy ny machine no ampiasaina anao traitement zany rehetrarehetra zany manjary misy redondance etsy misy azao misy manquement etsy misy setsetsetra machine aingana be de mahita hoe tsisy zavatra nanjary teto reto ny fitarainan'ny olona de eo am'izay le fanapa-kevitra fa ho avy ifampiresahana amin'ny rehetra hoe zao zany tsy vita n'ity fitondrany ity zao nefa no ilaina raha ohatra ka anao fifidianana mangarahara madio sy eken'ny rehetra de reto ny teboka lehibe tsy maintsy atao de tonga ho azy eo am'izay zavatra zay tsika fa mampitandrina tsy ny rehetra ho any maniry isian'ny fifidianana fa mety misy ketriketrika hoe tady anao korotany enganeka tsy isy zany tsika menakavy koa mila mivavaka mandrakarivotsika fa zay moa mba ierahako am'ngarajoel zay hoe rehefa miteny izy de mba mametraka hoe zao ny soratra masina ametrahako an'zany zavatra ataoko zany fitiavana an'le be indrindra de zany andray hoe ay fa ny herin'Andriamanitra de tanterana amin'ny fahalemena fa tandremo so manamavo an'Andriamanitra fa ho afa-baraka ka de zao na misy miketriketrika anao zavatra hafahafa ary any mba de mamizay de mino hoe de ho samboro ny firenena mikambany reo olonreo satria mitarika ny firenena malagasy ho any amin'ny korotana raha izany fa zavatra marina vitatsika ny manao fifidianana araka ny tokony ho izy rehefa ezaka izany raha ampifiniavana koa reto sadeko reto anke tena za mino olona manana rigueur expert ngereo fa tsy aza ampitahinareo am'reto IRD sy ny etsetretsetry hoe ny IRD aza ampitahinareo am'zany reo olonareo fa expert reo fa tsy sala amin'ny expertny reto hoe ay ny article 45 90 ny 42 ny resana tsy zany reo fa entitra reo amin'ny fomba fiasany de ho hitatsika eo de zay zavatra tsy maintsy ho resana ny faniry eny are amaraparantsika tontomota amin'ny herindray tsika vao mety ho tafaraka raha toka sitrapon'Andriamanitra satria tsika moa maniry mandrakareva ny zara hevitra fa maraparanantsika azy ianao mahazo antsoantaribe maro any ivelany eto atoerana miantsony any Nosy Belleville miantsony any Ambanja tontomota miantsony amin'ny Mainty Rano sy ny sisa tsara ianangambana metrapetrahana hoe efa any amin'ny fametrapetrahana ny pakady hamerenana ny filoha Marc Ravalomanana hitatana indray ny firenena no tena himaso
soatsika mafy zay hanomezantsika hery zany andro namana zay lavitra rehetrarehetra any satria miara mitempo amin'izy irentsika ary tena miasa gagabe mihitsy avany be salampy le namana indray ny antso efa mahalala efa tamin'ny sivsasa tena nahazo anao ihany amin'ny farany tsy haiko moa ny fikaroana nataon'le namana nahazony larana taribiako fa aty be salampy zahay be salampy zany nge any amin'ny faritry melaka rehefa miresaka melaka manko de be salampy mainty rano mora feno be ambato mainty zany ao anatin'zany antsalova de zay maheno anario zahay amin'ny alalan'ny tambajotra sosialy fa tena mba resao de saika diniko tokoa fa kokoa nareo amin'ny be salampy tena misy mpanoana mahafatrapo any dadaravalomanana any ary tena nahatsiarona lavitra aza hoe nitondra tombontso ho anay zany ramose zany zany ravalomanana zany zany dady zany zany président zany fa tena akory ny hafalianay tena nanao fitsinjabe vata mihitsy ozy izy ny tany nambaran'izay tena namono akoa mamborona mihitsy nyzay taty hoe ho kandida ndray dady ary tena anao effort maximum mihitsy iny de taky ny fahavononany amin'ny be salampy re olona ny fahavononany any akora ny any vondrozo zany amerina filomarika ravalomana maraparanantsika azy tonton mota ny avatrafatra sy ny hoe tsara ho fantatry ny rehetra ihany manoloana nyity hoe ady masina ady fanavotam-pirenena atrehantsika ity mahatsiaro tokoa ary za mino fa ny radio MBS eo ambanja de amerina ity afatra ity satria tamin'ny fifidianana tamin'ny 2018 ngery faniry hery taona meloa za tsy hoe nisy mibaiko hery taona meloa de efa nanetana ndreo commune samihafa mitany be andrefana sy netsetretsetra dia hoe atsangano ny komity anoana ny filora valomanana ny mera tima moa lasa niova mera HVM de rehefa mahita de menatra tam'zany tamin'ny 2000 menatra fa ny olona ndray manantona za mihitsy moa nitatana an'le nanao koatsy ny fifidianana tany tam'zany fa de zao mangataka ny radio MBS nambanja anentana nyreo olona ny tamy be andrefana ny radio ankoaiko moa zay mpiara-miasa tam'zany anentana ny atrany avaratra tetezam-bato atrany andoharano atrany tany be andrefana zay masana rehetrarehetra dia mirary soanareo avita aleo alasa mangataka am'ireo mpanao vato rehetra any alakaka mahafantatra hoe tsy manjarizary ny fitantanana ny arenan-kibony tany am'izao fitondrany zao ary dia anana surprise ndray mpanao vato fa to hoe rehefa hijanona ho ny ty fitondrany ty de ho avoakaingana ny décret d'application le code minier zavatra tsy de ao tsara le izy miteneniko aminareo mpanao vato fa alao manangana fikambanana hanoana ny filora valomanana mba hampandeha tsara ity arenan-kibony tany ty isondrotany fanondranana vokatra eto Madagasikara ampiakatra ny sandam-bola malagasy ka anamakany Thailande tsika anamakany Colombo Sri Lanka dia mba misy lanja ny vola hoetitsika fa tsy vola boritra akory noetina iainga eto Madagasikara ny anareo any Mananjary any mantsy anisan'ny betsaka mpanao vato ianareo rehetra any Feno Rivo be Feno Rivo centre ozy ny fitenenana Ambato Mainty iny apitan'ny rano Maria iny maiva-tanàna iny be de be koa ny mpanao volamena any de zay mahazo to manangana ny komity manoana ny marina sy ny rariny anoana ny filora valomanana amin'ny fifidianana de mametraka atsika eo anatren'Andriamanitra Andriamanitra manakare-pahasoavana ho amintsika mandrakariva misaotra tompoko de mino fa nafinaritra atsika ny fiarahana tamin'ny tonton mota tamin'ity marainy aty satria amma hoe mpiara-maneta na consultant koa nge tonton mota de ilaitsika satria na isika eto ara de mianatra zany arenan-kibony tany satria raha ohatra zany nresaka tamin'ny tonton mota moramora atao ambadika atao tena tsy toko tsy foroana ny areny ty Madagasikara ty ary zay ny sopara mpanonga-panjakana mbola ho avy ndray ny fotoana zany amerenatsika ny orona tsary
nentina nanonganana ny fanjakan'ny filomarika Ravalomanina tamin'ny taona 2004 atombotsika tany amin'ilay fanomanana n'le fionana mihitsiny teny ankanjany tafony Mahamasina modimody nanao fitaopivavahana de nanao akanjo fotsy de modimody nandeha tery Ambojatovo nanao fitokanana n'ilay kianjan'ny demokrasia de modimody taitaitra tampoka teo de hoe tsy omby atsika ty kianjan'ny demokrasia ity fa ndao hidina ery Analakely tsika fa efa mitombo isika de teny an'izay kotrehana le fanonganam-panjakana ohatran'izay nkely le fanombohan'le izy de nitarika hatrany amin'ny fahampitehany tranobe ny RNM sy TVM atramtony resahantsika itony de am'izao zareo am'izao fotoana izao tsy menatra akory le ministera ny serasera sy ny kolotsaina de hoe miantso zay mba manana ny rehetrarehetra vakoka sy ireo rakitsary tahiry tsary momba n'ilay tao amin'ny TVM sy RNM zay nampiasaina tamin'ny fotoanandro na fandarana vokarina na reo feo samihafa zay niasa tao an'izany RNM sy TVM zany de gaga ihany tsika otry fino ny reto miantso polisy reto re olona ny mpamotika indray ny miantso aty aoriana zay le hoe tsy fahaizana mitsinjo lavitra reny rehetrarehetra reny mibandy magnetika de toy ny vakoka daholo hita masoko zany tamin'ny 26 janvier nidirany sasany tao amin'ny RNM sy TVM nanapitehana an'izany fa zao inona zany zao ny tombontsoa azonareo tamin'izany sarotra no mitady an'ireny sarotra no mamokatra an'ireny satria raisiny efo vakoka ireny tahiry rehetrarehetra reny zay niasana nandritry ny vanim-potoana ny fandimby tany nitsanganana zany radio pirenena zay nanomboka tetỳ tanina renina de nidina tsikelikely na Keny Anosy ka nahanao trano be azy nareo musée sy ny sisa tsy ahavoakosika ny fanonganam-panjakana ny aritetika fanapotehana ny radio pirenena sy ny radio sy ny televiziona malagasy vola be tsy toko tsy firoana ary ezaka lehibe no nataony ny filomarika Ravalomanina sy ny fitondrana tamin'izany fotoana andrano tao anatin'ny departementan'ny fifandraisana nikaroka mpiara-miasa hanatsara ny fitaovana hanatsara ny efitrano tao amin'ny RNM sy TVM ary taty Afrika dia nisokajiana ho anisan'ny nanana fitaovana tsara ny RNM sy TVM tamin'izany fotoana andrano tonga teto ny CNN tonga nitsidika an'izany RNM sy TVM zany BBC ary betsaka an'ireo mpiasa tao no nomena fiofanana tany ampitan-dranomasina na tany Chine zany na tany Allemagne zany na tany Frantsa izany teo anivon'ny RFI mba ahafahana zany manatsara n'le asa ary na ny fitaovana nampiasaina azy dia marobe ny studio nampiasaina marobe ahafahana mamokatra fandarana maro teo anivon'izany RNM sy TVM zany ka rehefa mamokatra publicité dia miavaka zany fa tsy miandriandry ho an'ny hoe mahavita ny sasany de zay vao hiditra indray sasany rehefa mamokatra tantara de efa misy studio an'izany tao amin'ny RNM sy TVM rehefa anao off de efa misy efitrano natokana an'izany ho an'ny RNM sy ny TVM fa zao potika simba vokatra ilay ambopody isy toeran'le Ramse niaraka tamin'ny olona nanositosika azy haka fanjakana teo am-pelantanany hafa tsy nahandro ny 2012 zay tokony sy ny fifidianana tamin'izany fotoanandro zany fa be ny tanàna kely teo Tananarivo dia nanandrakandrana rehefa natositosiko ny namany teo de nahita an'le tsiropahefany hoe taky no mety ity de nanao autoproclamation niainga avy eo Ambojatovo nakany 13 mai Analakely hoentiko ny teteza mita ho le Ramse teo anoloany ny fivarotam-boky teo Ambojatovo teo ambony ny fiarakodia nanambarany an'izany zay zavatra rehetrarehetra zany ny zotry ny tantara teto Madagasikara de am'izao ndray zany de miantso hoe eto aty zay mety manana andreo bandy magnetika manana andreo hoe tahiry-peo tahiry tsara mety ireo vokatra samy hafa teo anivon'izany onjam-peo pirenena zany na fahitalavitra sy ny sisa de kakatsika ny hitondrana anareo eo amin'ny raha raha-pitsarana tamin'ny zavatra nataonareo ny 9 janoary sy ny fanonganam-panjakana aza mbola esdiny adevitra am'izao fotoana izao hoe rovina de amin'ny fotoana ohatry ny ahoana fa mbola ianareo aloha ny ao de mezaka ny mafy be fa rehefa tonga fotoana rehetrarehetra dia zao tsy maintsy ho adinina ary hoentina eo anatrehan'ny raha ara-dalàna zany mahakasika ny endriky ny fitsarana zany hoe inona no antony nahatonga nyreto olo reto hitondra ny tony adevitra tony hoe nandalam-be ary amotika ny fananam-pirenena de am'izao indray de miantsony amin'ny hoe eto aty zay manana
petratsika ao anaty farangososony zany adevitra zany satria nahagaga sy nahatalanjona ihany nahitan'izany fihetsika zany. Zay ny amin'iny azotsika resahany zany rehefa tonga ihany koa fotoana zay ahafahana miresaka an'izany fa oetsintsika ihany moa ny adevitra momba an'izany rehetrarehetra zany fa omaly de zao ndresaka Rina Rabemananjara tamintsika teto mombana sandam-bola satria manko ny Filomarika Ravalomanana de miteny tsy maintsy karohana vahaolana io vola malagasy mitotongana io. Fanamby lehibe zany napetraky ny Filomarika Ravalomanana. Fanamby lehibe mihitsiny zany satria zany vola malagasy zany de tsy vitany hoe écriture hozy tantamota zao hoe nde ho soratatsika hoe ataotsika 4100 ariary ny 1 euro na hoe ndao ataotsika 3600 ariary ny 1 euro na ndao ataotsika 3200 ariary. Tsy écriture ohatran'izany io fa misy asa goavana be zay tsy maintsy mifandraika an'izay ahafahana manao tsara an'ilay fandanjalanjana ny vokatra miditra sy ny vokatra ahondrana ho an'ny Madagasikara. Misy fandanjalanjana tsara amin'ny fomba fampiasam-bola anatiny, misy fandanjalanjana tsara amin'ny trosa anatiny sy ivelana ho an'ny firenena, ary misy fandanjalanjana tsara amin'ny alalan'ireo recouvrement ho an'ny etra zay miditra eto Madagasikara na amin'ny ladoany io na amin'ny etra tsotra zay takina amin'ny fiarahamonina amin'ny akabeany. Dikan'izay zany ny fomba nytenena Filomarika Ravalomanana azy dia mitaky ezaka lehibe mihitsy ary fanamby lehibe mihitsy ny hoe ahoana ny ahafahana tena mistabilize ray zay, fa ahoana ny ahafahana mampahazo aina lay vola malagasy ka tena anana ny lanjany ho an'ny eto atoerana zay ahafahana manao fahefa-mividy ara-dalàna tsara sy ahafahana manao fifanakalozana ara-dalàna tsara mihoatra ny lanjam-bola vahiny. Fa ahoana ihany koa ny ahafahan'ilay vola malagasy zay lehibe indrindra ananantsika ny unité monétaire ariary eo amin'ny sehatra isam-pirenena mba hatanjaka izany vola malagasy zany. De iveriny rina satria omaly betsaka tamintsika ny nanontany hoe averen'ilay lolo izy raha faniritrina fa tena mahaliana anay, inona ny lanjam-bola any ananina, inona ny ariananina, inona ny ariananina. De ho averin'ny rina miaraka amintsika indray izy ny antony zany rehetrarehetra izany de mba ahatonga antsika andray tsara ny amin'ny aive ohatran'izany ny atao hoe mitatana firenena, aive ohatran'izany ny atao hoe mitondra fanjakana ka afaka maîtriser tsara lafin-javatra rehetra. Ary raha mientsika fanazavan'ny Filomarika Ravalomanana tena hita mihitsy le hoe ampy fandalinana tsara hitondra fanjakana, tsy hoe PG daholo ny zavatra ambarana fa tena efa vitakajiny hoe eto raha iresaka sakafo tsika de ity ny zavatra resahantsika momba ny sakafo, ity vitatsika ao anatin'ny 100 andro, ity tsy maintsy angalantsika fotoana ny anao an'ity. Raha iresaka fanabeazana tsika ity tsy maintsy ataotsika, ary ity no vitatsika zay à court terme fa ity vitatsika à moyen terme na à long terme. Zava-dehibe tsika moa mbola ho avy ny fotoana hanazavana izany indrindrandrindra ny voarakitry ny maplus fa Filomarika Ravalomanana ihany koa mbola hampahafantatra an'izany amin'ny fomba ofisialy ny amin'ireo zava-boalaza ao anatiny fa mitondra fotsiny tsika zany reo écran kely samihafa tsara ho fantatsika. Dia mbola ho avy koa ny fotoana tena hanazavana tena kosirina amintsika hoe ny findramam-bola azon'ny Madagasikara tamin'ny fanaovana ny foto-drafitr'asa teto Madagasikara ho fitsinjovana ny taranaka dia non remboursable, vola tsy averina. Ary misy profo mitohaka ny tendany zany ho an'ny foto-drafitr'asa na hoan'ny Filomarika Ravalomanana fa tsy hoe findramam-bola nanaovana foto-drafitr'asa ho averin'ny taranaka televerika io akoatran'iny marobe fa non remboursable mbola ho resahantsika zany fefa akaiky eto Rina Rabemananjara dao areny. Mazava tsara zay ary ty mantsy ty resaka toe-kareny ty io ny tena ahitana fahaizan'ny mpitondra io ao anatin'ny firenena anankiray. Matoa mahazo aina ny vola ao anatin'ilay firenena dia mahay mitatana zany ny mpitondra. Matoa miotsaka ilay vola ao amin'ilay firenena dia tsy mahay mitatana zany ny mpitondra. Matoa mitombo ny mahantra ao amin'ny firenena anankiray dia tsy mahay mitatana zany ny mpitondra. Fa matoa miena ny isan'ny mahantra dia mahay mitatana zany ilay mpitondra ao amin'ilay firenena. Zay ihany no izy aza vilivily fa io resaka lanjam-bola io mantsy
io zany endrika anankiray io a isehon'ny tena hoe profo isehon'ny tanjaky ny toekarena ao anatina firenena anankiray zany tsy mila hoe mianatra lalina be zany amin'ny resaka toekarena ekonomia sy ny sisa fa de zay fotsiny rehefa metsena ianao ka ny vola izay hoentinao dia mafenoarina mahazo an'ity nefa vola tsy de betsaka akory raha ny valeur zany dia zay zany ilazana hoe matanjaka le vola eo moa zany ny ray aman-dreny raha naheno an'le fanazavana teto de tonga de nampita niemitra be mihitsy izy tany amin'ny andron'ny président Philbert Tsiranana menamena be zay le vola ozy zay mbola tsy niaina tam'zany fa reo ray aman-dreny no mitantara raha mbola menamena be zay fa tena matanjaka ilay vola tam'zany fotoana zany dia feno ny arona rehefa mandeha metsena ianao tam'zany fotoana zany nisy hatram'zany hoe ny sarandalana ne tompoko teto Antananarivo tany aloha tany efa nisy hoe ariary-efatra afaka manamarina an'izany ny ray aman-dreny sarandalana amin'ny fitateram-bahoaka io tam'izany moa mbola nisy an'le bus be vola pièce ozy fanirira zafimanantany nampiasaina tam'izany pièce le vola vy zany vola vy ary zany atao hoe ariary be zany io tadidiko tsara tamin'ny nanao fifaninanana momban'ny logo ny banky fohy be tam'izany ny président Makaravalomanana ny président ny république de tao amin'ny banky fohy be tao de nyresan président Makaravalomanana ny hoe ariary be am'izao fotoana zao anao raha miresaka an'izany de ohatrany hoe maneso fa zany ariary be zany dia mampiseho zany fa hoe manana ny lanjany ity vola malagasy ity ary ny ariary tompoko dia mbola afaka no vakivakiana misy hoe vetsikorobo misy hoe inona koa iny ariary iny zany mbola azo vakivakiana iny ohatran'ny euro misy hoe vetsikorobo de misy hoe lavomena misy karazany io ny ariary anankiray mbola azo vakivakiana ary mahazo zavatra eny anivon'ny tontolon'ny varotra sy ny fifanakalozana ary rehefa makany mandoa jiro ianao mandoa rano jirama makany amin'ny banky ianao dia misy an'ireny vola madinika ireny misy le hoe famerim-bola zany dia averina aminao zany satria zay zany no tena hoe valeur hoe sandany zay zavatra nyvidinao zany na hoe natakalo sy ohatran'izay ny ariary tam'izany fotoana zany tany amin'ny firy taona lasa io ma tsy tian'ny sasany amin'ny tena mbola tsy vitanay mihitsy tao anatin'ny 80 taona lasa fa tan'izany matanjaka ny toekarena satria manana ny lanjany ilay vola ny ariary anankiray mbola afaka vakivakiana de misy hoe raimbilanja sisa misy tarika pira hoe tarika raimbilanja misy valeur izany lanjam-bola izany tena hoentinay mihitsy ny saitsika menakava hoe tena andinika tsara tsika mantsy ohatran'ny sepitra le hoe hiakatra hono fre tena tsy mahazo voatabitsao ny ariary zato hoe sepitra zay le fiainana andavanandro zay tsika fa mila fatatsika zany satria isika hiatrika fifidianana ka mila mahafantatra hoe aiza ny antefan'ny safidy aiza no metrahana ny tongotra amin'ny hoavin'ny firenena izany ka io resaka lanjam-bola tsy maintsy manao fampitana mba hasahoantsika azy tsara tsika tsy hitondra hoe fanazavana lalina beto manjary tsy azo maro amintsika le izy fa tena le zava misy iainana de manao fampitahana amin'ny efa nisy tany aloha tany zany jereo am'izao fotoana zao ane tena ariary zato ny farany ambany mandehany amin'ny fiarahamonina fa nga anao mahita vola majinika tsony nefa araka ny lalàna de mbola misy ary miexista ho isika ny vola madika 10 tokana rehefa misy hoe tokony amerina 10 mivadra de bonbon no omeny tsy izy ane zany tsy izy zany rehefa vola de vola satria 10 mitambatra anankiroa 10 vola vy mitambatra anakefatra lasa 200 ariary fa tsy bonbon mitambatra anakefatra lasa 200 ariary fa tsisy miteny tsy miteny le fanjakana ka afaka mitenao iza ihany koa satria efa fiainana efa vie quotidien fiainana isanandro ilay izy de tsisy miteny
bombona very le mpivarotra ka matoa zany ny kandida président Mahakaravalmanana ny tenen'io io resaka sandam-bola io a dia tena goavana be io ary araka ny tenen'ny faniry teo hoe ianao ne raha hoe tena omena lanja ny sandam-bolanao zany a de mitaky zavatra be de be tena tontolo toe-karena mahafoka be no takiny zany ary mitaky fahaiza manao mila mahalala aloha ianao mahafantatra tsara ny fiainany vahoakanao sy ny eto amin'ny firenenao fa le mpitondra am'izao fotoana zao ny ohatrany tsy fantan'le zavatra iainan'le malagasy satria tsy iaina vantana le izy tsy mitaingina taksi be izy tsy mitsongoloka mijery fripery izy tsy mividianana ery amin'ny tany ery fa ny azy vao mivoaka de fiara de grande surface de tonga de fiainana lebany ozy ny fitenin'ny tanora fa tonga de fiainana lebona tonga de fa mipetrapetraka daholo efa mangotrakotraka milahy manja be daholo ny zahatra iainana isanandro ny zanany any an-dafy tsy miena an'izany hoe manao fanadinana ao anatin'ny labzi zany amin'ny 10 alina mbola any anaty salle d'examen taiza mbola nisy an'izany raha ngaty tao anatin'ny 80 taona amin'ny 10 alina avy eo mifampidony nisy ny tomany ane aiza nodina zany ny mahazo ny zanaka malagasy zany ka raha hoe resaka lanjam-bola io tsy tenitenenina fotsiny fa ny kandida président Mahakaravalmanana tena nasany teneny io tamin'ny kongresy nasional ny tiako Madagasikara teny Tanjobato de tena fahasahiana lehibe ary mbola namafisany tamin'ny Frantsa hoe anao io izy anao ary zay ny tena tadiavin'ny malagasy limpandrosoana sy limpivoarana zay fanipaka mihitsy zany amin'ny fomba fiasan'ny mpitondra ty régime ty inona moa ny fomba fiasan'ty régime ty am'izao fotoana zao vonjomaika intérim isako mihetsika vonjomaika ny gouverneur ane naletika tao an-tsaina ny malagasy fifidianana lehibe amin'ny faritra ny voalaza ny lalam-pandrenana fa natao hoe vonjomaika de inona ny naletika tao de hoe io ane vonjomaika vonjery mihitsy zay ny conseil de ministre teo tamin'ny archive tamin'ny hoe ahoana tsara moa ny fomba nanendrena gouverneur de hoe tena hoe vonjomaika io nandeha ty isika nandeha ohatran'le teteza mitatra ihany fa mila misaina tsara ny malagasy mila mandinika tsara fa tsy taitaitra fotsiny tsy hoetin'ny hafanapo fotsiny sy ny sisa ka raha hoe resaka hoe lanjam-bola zany maivana ny vola malagasy am'izao fotoana zao nidikan'izany ny totongana ny toe-karena mahafoka be ny fidirany devise na ny vola vahiny atia tanindrazana atia Madagasikara ny fanoranan'entana makany ivelany resaka balance de paiement zany moa izy daholo zany fa matoa zany ny lanjam-bola mahazo aina sy matanjaka dia miankina be dia be amin'ny politika ampitantanan'ny mpitondra tena miankina amin'izay tsisy mahazy zany io tsorasoratana fotsiny io fa tsy misy mahazy tsy misy hoe miracle mon ami zany tsisy an'izany fa ny fahaizan'ny mpitondra izay hoe mba anatsara ny toe-kareny no iankinan'ny fahazahoan'ilay vola ao amin'ilay firenena lanja miankina amin'izay tafiditra ao anatin'izany ny fiarovana ny harem-pirenena tafiditra ao anatin'izany ny ady amin'ny kolikoly tafiditra misy masy miteny ina moa ny ifandraisan'ny kolikoly amin'ny lanjam-bola misy mihitsy ianao ve raha firenena be kolikoly inona ny vola hiditra ao anatin'ny kitapom-bolanao ao ahoana ny volanao no azo aina ny manondrana tsokosoko ary ny tena vao maika mampiletika an'izay le hoe toe-karem-pirenena izay amin'ny resaka lanjam-bola zao zany zao Russie miady izy vokatry ny nataon'ny Poutine ihany tonga de nidaroany bomba ny tany Ukraine de misy setraikany amin'le toe-karena ny vola rouble am'izao fotoana zao vola rosiana efa nitenentsika teto omaly zay hoe rouble rosiana zay de manodidina ny 10 ariary ny rouble anankiray nefa ny euro zany efa any amin'ny 10 ariary latsaka kely latsaka be zany le rouble fa manoloana an'izay de mitady ny fomba rehetrarehetra zany ny ekipan'ny Poutine mba
ampahazoaina ny toekarena rosiana izy koa moa fa entin'ny ampipody hoe tapahanay ny famatsiana gazy any Eropa rehefa tapahanao io tonga de eno ny vahoakanao ihany no ifiterany ao de ny Eropeana koa tsy manao ankivy ara-toekarena aza mandefa entana antsony atao ven'izao ny any amin'ny douane atao katsanan'ny olona daholo de ho aiza eo anao ianao tsy maintsy mifandray am'izao tontolo zao de misy fiatraikany izay rehetrarehetra zay de sahirana misy fiatraikany any amin'ilay lanjam-bola zany le izy zany hoe toe-karena mihitsy io ka tsika teto ny teny maly hoe lanjam-bola andreo firenena zay hoe akaiky atsika manodidina Madagasikara de resy foana ny ariary Maldiva ihany mba resitsika zay andray anjara am' jeu des îles ny tanora avy any Maldiva ny ariary anankiray dia 0,0035 omaly io ihany mba resitsika 0,0035 rifia zay ny vola atsy ry Maldiva ry avaratra be am Madagasikara fa sisa zay vola comoriana resitsika ariary folo ny franc comoriana anankiray ny 1 roupie seychellois 3,700 ariary mbola resitsika ny ronde sud-afrika na ny 1 ronde na ny 1 zara koa ny filaza azy 500 ariary la resitsika ny euro moa zany ampiasain'ny mayotte sy la Réunion satria département frantsay reny de efa araka ny tenentsika teo hoe 10,000 lazaka kely resitsika ny dollara resy BDB maivana zany le ariary de indra dikan'izany tena tokony tsy hoe tokony fa tena hoe mitondra hoe enatra ho an'ny firenena izany lasa le vahoaka malagasy menatra rehefa mandeha zany reny change reny de ho avy mantsy zao ny vahiny hoa hitondra vola izy de ho avadika vola malagasy satria izy mba te hinana luxerie mba te hinana maskiterie ary tsy maintsy misy mpanao gazety kny hoe moa rehefa misy mpanao gazety moa zany aty amin'ny raharahany samy mpanao gazety aty de zay raha misy mpanao gazety zao avy any Seychelles na va Maurice de hoentinay teny ery am'le sakafo malagasy ery mihitsy hoe zany ny tena tsirokanina ary tiany zareo le mandeha ohatran'izay fa tsy le tsotsotra ary amin'ny milamina be ary mba tena hoe ahoana ny tena fiainan'reto malagasy eto de hovany amin'ny vola gasy am'izay fa tonga de matevina be ohatr' zany ny dikany hoe maivana lay vola malagasy ka io zany tsy vitany hoe veriny sasany hoe moramora io fa defina ataony président Mahakaravalomanana ny teny an'io ary zay ny tadavy malagasy satria ainy ny vola no ozatry ny fiainana moa ny fiteny mariny zany zay ny fanamafizatsika momba niny resaka lanjam-bola iny fa raha hoe mampita fotsiny tsika zany amin'ny tany aloha de tena reraka ny am'izao fotoana zao reraka inona ny dikan'le hoe reraka tsy mahay mitatana zany ny mpitatana ny firenena satria politika mpanjakana io tompoko politika mpanjakana izany resaka hoe toe-karena zany sy lanjam-bola zany misy ane ministera misahana ny vola fa ny atsika eto zany ny resaka vola de hoe raha hoe misy sehatra anankiray zany de lany amin'ny ohatra hoe fandoavana karama sy ny hoe charge fa eo amin'ilay resaka hoe famoronana asa zany koa tafiditra amin'ny resaka ekina ny lanjam-bola koa zany famoronana asa tsika eto mampianajanaka fa mampianajanaka aninona ampitombo isan'ny chômeur de io de mifandraika io amin'ny resaka fananana asa resaka chômage mamokatra mpianatra tsika anatevin-darana ny tsy anasa zany ny eto Madagasikara mamolavola mpianatra tsika anatevin-darana ny tsy anasa ary ny tsy anasa tompoko araka ny teny président Mahakaravalomanana hoe za mihitsy ny teneniny anay tam'izany hoe ny olona anankiray rehefa tsy vahaolana de lasa olana rehefa tsy solution de problème marina mihitsy zay ka ny olona zany rehefa hoe mianatra izy de avita fianarana na azy diplôma rehefa tsy anasa izy de lasa problème lasa mampitombo ny problème eto amin'ny firenena ny tanora manana diplôma enjana be zany manahirana zany de zany rehetrarehetra zany no mifaningotra no mifamatotra dia io zany abaribarin'lay vola malagasy maivan-danjo io
de moa za mbola niteny ny mpitondra hoe ko raha tsy mifahaizanay ara efa lasa ray alina ariary ny euro anankiray zany ve de mba ahoana moa mifandraisantsika an'izany ahoana moa zany dikan'izay zany hoe io 10,000 ara mbola io ara mbola tsy tokony io le izy mbola manamary tena ihany nefa le euro égal 10,000 ariary efa tena tsy izy mihitsy zany ahoana ny fitondrana taleroany na vita hoe 2,000 ariary ny mbola latsak'izay ara ny euro anankiray tamin'ny andron'ny président Mahakaravaly manana tsy nahenao an'izany hoe euro égal 10,000 ariary na 25,000 francs zany ianao tany amin'ny 2007-2006 ndana jereo ny taremarika fa tsisy an'izany fa ny amin'ity zay no zavatra misy de anjarany tsirairay zany no misaina amarana antsika azy nresakitsika tany am-boalohany le hoe filoha-pirenena Yahya Rajoelina moa zany zao tsy eto toerana fa any Dar es Salaam any Tanzania miatrika n'ilay hoe fionana zany sommet fionana tapiny de hoe fionan'ireo chef d'état africaine aty Afrika amin'ny resaka hoe fampandrosoana capital humain zay moa no hoe filaza azy zany dia hoe anao fifanakalozana lalipaka échange approfondi sur les questions liées au développement du capital humain de hoe misy fanakalozanao inona moa zany mba hoentitsika malagasy manoloana an'izay fivoriany zay fanaka firenena anankiray ohatra anankiray fotsiny tsika maranantsika amin'ny miara-manontsa amin'io fionana any Tanzania Dar es Salaam io i Algérie de mandray anjara ao izy misy ministra vitsivitsy zany nen'ny algériana tonga any Dar es Salaam any de tonga de zao no nataon'ny algériana amin'ny fampitam-baovao nataony ninazy aloha zany de hoe économie durable fondée sur le développement humain tonga de fampandrosoana maritra tsy fampandrosoana vonjy maika ohatran'ny eto Madagasikara tsy fomba fiasa vonjy maika tsy fomba fiasa intérim ohatran'ny eto Madagasikara fa tonga de durable ary ny firenena mikambana amin'ny PNUD mpampiasa an'io durable développement durable tena hoe mitsinjony ho avy zany mijery lavitra fa ny eto Madagasikara kay mahatonga an'ity firenentsika ity tsy mandeha amin'izay laoniny ny politika ampiarina eto de politika vonjy maika politika tip-top hitantsika zany amin'ny fanamboaran-dalana eto sy ny rehetra tip-top tsy durable mihitsy ka ny en'ny olona tonga de hoe toe-karena durable toe-karena maharitra miorina fondé sur le développement humain goavana be satria tsy afaka misaraka amin'ny olona ianao satria ny olona aloha ny maha olona aloha de ny algériana topoko aloha fatatsika malagasy zany ny aleany any Tanzania any amin'ity fivoriana nanomboka omaly ifarana an'io ty zay any ny filoha malagasy Yahya Rajoelina ny algériana tonga any de amelesona ny mpivory inona ny lesona omeny de teneniny ato tsara mihitsy hoe zarainay amin'ny afrikanina ao sisa ny traika efanay dikan'izany mba alaivo tahaka izahay fa izay algériana de efa lasa lavitra zay algériana ary io tsy voasao efa tao anatin'ny fotoana maromaro raha ohatra tsika tsy mino afaka manontany tsara tsika ny ambassadeur Vola Dieudonné Razafindralambo ambassadeur Madagasikara tany amin'ny faritra Maghreb zany tamin'ny andron'ny président Mahakaravaly mana mahafantatra tsara an'izany tsy atory vanjodina an'izany zany hoe politika any Algérie fa i Algérie mandray anjara amin'ity fivoriana ity zay atrehan'ny Andry Rajoelina ity de amin'ny lesona inona ny lesona omeny nenay ozy ny fampianarana sy ny any amin'ny université de gratuit ahoana rangaty misy firenena aty amin'ny kontinanty Afrika mahavita fampianarana gratuit hatrany amin'ny université gratuit ny antsika eto bourse tsy azo ny CSS ampifilafilaina tsy mena ny anjarany de tsy menatra ny algériana ve tsika de eo koa ny fananaraka asa hoe formation professionnelle zany de ozy ny algériana hoe anangana sekoly momba ny intelligence artificielle zany zao ny hoe teknolojia miazakazaka be aisitsika amin'izany ny tsika mbola hoe zana vita trano sekoly manara-penitra ry zao fitanisana an'izany tsy fitanisana an'izany zava-dehibe fa le qualité an'le fampianarana le fikarakarana an'le olombelona izay miasa ao amin'ny sehatry ny fampianarana
zany atao hoe capital humain raha tsy hain'ny sasany de loha ampianariny eto amin'ny miara-manonja ny MBS ny radio mada eto. Capital humain tsy tenitenenina fotsiny, tsy soratana fotsiny io, samy mahay manoratra daholo, samy mahay manoratra, teti-panorona sy tetikasa daholo ny rehetrarehetra, fa le fampiarana azy sy ny toe-tsaina hitondrana azy sy ny toe-panahy fahamarinana, zay ny tena zavatra goavana. De eo koa ny resaka hoe anangana spécialisation nanotech, nanotechnologie robotika, hatrany amin'ny hoe mibaiko tena ny robot, efa lasa any amin'ny resaka robot ny algériana ary amin'ny sommet io, de zany no teneniny eo, zay eto miara-monja maraka an'izany. Ny ao anivon'ny mpitondra eto Madagasikara mety tsy mety tsara an'izany, tsika mpanaraka mety tsy maraka an'izany, zay eto maraka an'izany, zay no teneniny délégation algériana any. Ame traikefa sy fampilentalentana izy, ary tena hoe tena mizesta mihitsy izy, tsika eto aisa tsika manahira an'izany ka ho avy ny fifidianana na medefi ny candidat président Marc Ravalomanana, tsy resaka lanjam-bola ihany ny teneniny fa efa maromaro no zavatra ny teneny teo, sakafo, tontolon'ny asa, fahasalamana, fanabeazana, ty resaka jirama efa mandreraka ty, zany efa nasiany président candidat président Marc Ravalomanana fitenenana daholo. Zany ny tena ao anatin'le ain'olombelona zany, fitsinjovana ny ain'olombelona. Mialohan'ny zavatra rehetra aloha de le olombelona aloha mila tsinjovana. Farany. Tsika moa eto, za moa eto rehefa miteny de miainga amin'ny zava-misy foana. Nisy olona narary zany dia teto Antananarivo, de hoe tena vonjy aina mihitsy ilay izy e. De mandeha de hoe tena vonjy aina ty fa andao monjy toeram-pitsaboana. Zay tsy teny hoe taiza na taiza. Fa vao hoe tonga tamin'ilay toeram-pitsaboana de zao ny fanontaniana voalohany. Manam-bola aloha sa tsy manana? Manam-bola aloha sa tsy manana? Tena tsy manam-bola, de ianao zany tena tsy niteny zany le olona nanarary hoe nanana na tsy nanana, fa tsy nanana izy zany e, fa itsy ny teny. De tonga de niodina moramora de lasa miverina. Aiza le n'olombelona amin'izany? Am'izao fiainantsika amin'ny 320 zao no ahitana zavatra zany, manina vonjena aloha le olona aloha, ain'olombelona io. Zay ane le izy, zany ny zavatra misy. Rehefa tsy manam-bola zany ianao de maty. Rehefa tsy manam-bola de maty. Nefa taiza le fampanantenana hatramin'izay. Tany amin'ny propagande, tany amin'ny fasefasy. Atao zao rehefa zany eo de zao hoe inona e hoy e. Rehefa zany lasa filoham-pirenena de ianao ny candidat président Ravalomanana natao lehibe amin'ny mpanohatra. Lehibe amin'ny mpanohatra manana sata spécial mihitsy. Zao ohatra amina garde corps rantsoahana. Lehibe amin'ny mpanohatra anipazana bomba lacrymogène de tsy mba menatra ve amin'izany? Ray aman-dreny midina tsy fantatra, ka reny dia any anaty arsiva daholo. Zao ny tenen'ny anina tamin'izao, tariananina. Zay moa le hoe 5W ho an'ny mpanao gazety. Zany no fototra zany amin'ny fanaovan-gazety. Zay ny tsy mampitovy amin'ny asa fanaovan-gazety amin'ity resaka tenenina any amin'ny Facebook ty. Samy hafa mihitsy. Raha vao mpanao gazety izy mahay an'izay 5W zay. Hoe nisy an'izao tary ianina no ny teny azy tamin'izao daty, ary zao mivotoatin'ny zavatra ny teneniny, soatran'izay. Ka misy arsiva any, misy fitehirizana daholo reny, tsisy afaka hiala-baly hoe za tsy niteneny zany. Fa samy naheno ny olona rehetrarehetra. Ka be tompoko izay fampanantena an'izay, betsaka izay fampanofisan'izay, fa amin'ny 9 novambra fakahita. Dia io moa efa nitenentsika hoe fanazanina tsy zany, tsy maintsy mailo foana, tsy maintsy mailo. Misy moa hoe ny endriany no anarina, fahendrena malagasy zany. Fa tsy maintsy mailo ary mila mandray andraikitra fa tsy variana amin'ny resaka sy manao commentaire fotsiny. Hoe de ahoana ny fandehany any, inona ny vaovao any makatsa. Ny tena moa zany rehefa hitan'ny olona any de hoe inona ahoana ny fandehany vaovao any, ohatra mifaly fotsiny zany le olona anontany ny tena ty hoe inona ny vaovao sy sisa. Fa ny tena zava-dehibe de hoe mila mandray andraikitra sy hoe tena manao zava-dehibe an'izay fanaraha-maso izay, satria kion-dalana no
andehanan'ny Madagasikara zany afaka volana vitsy-monja raha ny tety andro no jerena sy raha ny lalàna. Tapitra ny fandarantsika miara-monja teto amin'ny MBS ny Radio Mada tamin'ity androany ity. Isaorana ianao naharitra hatramin'ny farany. Samy tahin'Andriamanitra sika menakavy veloma tompoko.